Tena le microako mihitsy no mahatonga an'le interférence satria vao miakatra izy de tsy misy inon'inona. Lasitsika efa en ligne Mhm. miandro kely tsika aloha tafiditra betsabetsaka ny olona vao eny ary miarahabatsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL isaky ny Zoma Al amin'ny fitora amin'ny Madagasikara ny Enoa ny Enoa aty Eropa zany. Lasa manao indro verina le feo mba ty fantatry ny mahatonga an'izany. Ok. Dia androany Zoma fa 17 ny volana Jolay taona 2024 izay iarahantsika amin'ny vahintsika eto pasteur Rakotovo Milbert izay efa manoloana antsika eto isaorantsika be dia be izy nanaiky ny ovahiny amin'izao takariva izao. Aloha ngamba dia omeko azy avy hatrany fitenenana ahafahany manolotra ny tenany amintsika hoe iza izy. Ao nareo izay mahafantatra azy rehetra eto amin'ny pejy koa mino fa betsaka nefa mahalala azy satria ny olona moa mandehandeha eo mihaino à gauche à droite dia tsara no fantatra ihany hoe iza ny vahintsika dia faly miarabanao pasteur dia menanao fitenenana. Faly miarabanao ihany koa. Eto aho zao dia sadakatra sahady ho antsoko hoe Jean-Luc ave sa pastor ave mety ho tsara fantatry ny mpanaraka an'izao fandarana zao a dia tsy vao izao zahay no nihaona satria tena hatramin'ny fahatanorany aza dia efa nisy ny fotoana zay fakafantarana sy ny iarahana teo anivona fikambanana fantatra loatra eto Madagasikara izany dia teo amin'ny fitantanan'ny tompo dia nentin'ny tompo amin'izao sehatra ny fanompoana any Eropa izao i Jean-Luc. Ny amiko indray raha ampifandraisina amin'ny lohahevitra ho resahantsika anio dia ho teneniko fotsiny angamba hoe teo amina sehatrana fikambanana roa lehibe aty Afrika sy manerana an'izao tontolo izao no niasako teo aloha, fikambanana mpiara-mamaky baiboly sy ny fikambanana mampiely baiboly. Nampisokatra tamin'ny toe-javatra maro, zava-misy maro teo amin'ny sehatry ny fiainana ny finoana kristianina, izany zavatra izay niainako izany tao anatin'ny manakaiky ny 5 taona. Dia rehefa izay ankoatran'izay koa dia nisy ihany koa ny asa izay nataoko efa hatramin'izay ihany koa moa dia ny asana consultant izay nahatonga nisehatra teo anivon'ny fandraharana ka nifaneraserako tamina olona maro tsy voatery ho kristianina ary olona izay nanana ny finoana izay joroany ihany koa. Izay angamba Jean-Luc no hamaritako
ny fanolorana ny hoe iza moa zao. Marina ny tenin'ny pasteur Hubert teo zay hoe raha izay mianaka dia efa ela no niaraka tamin'ny sehatra teo amin'ny misy au monde 95 raha tsy diso dia efa misy fiarahana tamin'ny Billy Graham Evangelical Association tao mpiara-maki baiboly dia izao indray fanamarihana angezabe anankiray dia izy moa zany raha tsy madiso afaka miteny hoe avy amin'ny FJKM ianao amin'ny ampahany sa ahoana raha tsy diso marina zany atao amin'ny FJKM tao no natokana ho mpitandrina ary azoko lazaina hoe nanana anjara andraikitra ambony ihany tao zany tamin'ny fitantanana ny fiangonana FJKM fa efa vitako ihany koa moa izay zavatra izay dia tsy mahafaka ny hoe mahazanaka ny FJKM sy mpitandrina FJKM izay na ny tena sehatra ataoko betsaka zany zao dia tena hoe eny an-tanimboly ny fanerasera amin'ny sehatra tsy kristiana. Ia, misaotranao ny amin'izay précision zay za koa ohatr'izay ny parcours moa zany dia teo anivon'ny fiangonana koa loterana malagasy betsaka ny mahafantatra tao nandritra ny 10 taona teo eo dia io moa ny asan'Andriamanitra misy etape foana efa vita ihany koa ny sehatra ataon'ny FLM fa tsy manakana ny atao hoe position ananany tena amin'ny lafin'ny théologie zay zavatra zay dia amin'izao fotoana izao eto amin'ny Église protestant unie de Belgique ary miandraikitra ihany koa ny coordination ny aumônerie protestante nanay ty mantsy ny aumônier dia tsy maintsy ho fanina hitovy amin'ireny karazana visiteur na psychologue amin'ny hôpital reny dia micoordonné an'izay amin'ny faritry Luxembourg Charleroi sy ty partie misy anay ty zay ny amin'iny anisan'ny expérience anankiray lehibe zay niainako koa tao aorianany reny tadinareo le acte terrorisme ngezabe tao Bataclan tao Paris sy teto aminay tao Bruxelles dia anisan'ny acteur nandray anjara mavitrika tamin'ny fampihaonana ny communauté musulmane sy protestante ary katolika satria nisy atmosfera navesatra be teto aminay ary mety naharaka angamba nareo hoe Belgique anisan'ny foyer ny islamisme radical dia tsy maintsy nanao hetsika tamin'izay fotoana izay hoe inona no azo atao mba hisina dialogue interreligieuse satria tena nafana dia nafana ny atmosfera teto ary efa tena au bord na guerre communautaire mihitsy fa sorana moa Andriamanitra fa désamorcer zay atmosfera zay ngamba ny hoe lafa dia nilo hevitsika androany izay mahaliana dia mahaliana tokoa satria vu ny toedra ara-pirenena sy ny toedra ara-piangonana dia itsika moa sady citoyen du ciel raha zay lazantsika azy no citoyen eto amin'ity tany ity ka manana double identité tsika eo indrindra nefa misy olana ngezabe eo amin'ny articulation an'ireo identité tsika anankiroa reo misy ny manindraindra be fotsiny hoe tsika dia olon'ny fiangonana mandeha ara-panahy ao indray miteny hoe non citoyen aloha eo zany ahoana ny ahafahana jongle an'izay na miarticule an'izay ka zay nahatonga anay mifidy an'ilay lohateny hoe toe-tsaina botolo manoloana ny fifandraisan'ny politika sy ny fiavana ka mahakasika ny lafiny anankiroa io na avy aty amin'ny sehatry ny ara-pinoana na avy aty amin'ny sehatry ny séculier aty amin'ny lafiny fiarahamonina zay manana fijery koa sy ny tokony hitsabatsabaka aty nareo any amin'ny fivavahana dia ohatr'izay koa ny avy aty amin'ny fivavahana hoe tsy tokony hitsabatsabaka ato aminay koa ny areo avy eo amin'ny ara-panjakana fa samy manana ny anitra ho azy eo zany no mahatonga ny hoe fijery botolo zay raha fijerinay azy ka eo no ahatonga ny dinidinika voalohany hoe ny fanontaniana mipetraka aloha zany hoe araky ny fahitanao azy pasteur zay toe-tsaina zay raha atao amin'ny teny vahiny sy teny atao hoe teknika dia hoe karazana fondamentalisme religieux surtout aty amin'ny côté tsika fivavahana zany hoe ahoana ny fomba amaritanao na fijerinao ny atao hoe fondamentalisme
aloha sy ny fondamentalisme religieux manoloana an'izay zavatra zay. Misaotra anao Jean-Luc. Alohan'ny hidirantsika amin'io zavatra io dia teanao fanamarihana kely anankiroa lehibe angambany aho. Ny voalohany indrindra miaina ao anatin'ity vanim-potoanany lazain'ny mpandinika ny amin'ny serasera, le hoe vanim-potoanany communication horizontale isika. Tiana ho lazaina amin'izay dia zao hoe vanim-potoana izay afaka miteny daholo ny olona rehetra, ary nisy ranto vao navoakako angamba andro vitsivitsy izay tsy ela akory izay nampieritreretako ny mpanaraka ny pejiko hoe ny vanim-potoana misy atsika dia afaka miteny daholo ny olona rehetra, izay midika sahady izay hoe misy olana ny amin'ny fiainana ny fahefana, ny hevitry ny fahefana, iza ny manana fahefana, fa satria afaka miteny daholo koa ny olona rehetra ka mieritreritra fa manana fahefana amin'ny zavatra lazaina iny dia tena hoe lasa very ny hevitry ny fanabeazana zany amin'ny ankapobeny. Dia nisy miteny ohatran'ny hoe namamerina azy ary ohatran'ny sarotsarotra be, hitako tao amin'ny tambazotra tao ihany koa le hoe ultra crépidarianisme. Ultra crépidarianisme zany hoe toetran'ny olona izay mamaritra ny olona marobe amin'izao fotoana izao izay mieritreritra fa voafehiny daholo ny lafim-piainana rehetra, na siansa na fiarahamonina na inona ka afaka miteny izy. Dia mba te hampieritreritra antsika mpanaraka n'ity fandarana ity amin'izao fotoana izao hoe za tsy miteny hoe aza miditra amin'izay, aza mijery, aza miaino, aza mamaky boky, satria ny zava-marina ihany koa indrindra zavatra mivoaka mitambazotra amin'izao fotoana izao, rehefa tsy mandinika lalina ianao dia mety ho voafitaka ihany koa ny amin'ny torohay na information mivoaka ao. Ny tomokatsika raha mizara amin'izao zavatra izao izay mirahalahy, satria misy zavatra be dia be no hitovizanay, ary ataoko angamban'izay hoe anisan'ny vokatry ny fiseraserana sy ny fitaizana, ny faneraseranay mirahalahy mianaka ihany koa, dia ny hoe ny saina izay tena nobeazina dia afaka mandray mieritreritra manakatra fisainana hafa izay tsy azy, kanefa tsy voatery hanaraka an'iny izy fa manakatra hoe ay ve izany ny fijerin'ny olona. Io zany le lazaiko hoe raha hiresaka fondamentalisme tsika dia tena ny mifanohitra amin'izany no hitantsika amin'izao vanim-potoana izay misy atsika zao zany. Dia le fisainana hoe ny anay ihany ny marina, tsy maintsy miverina amin'ny toe-tsaina sy ny fomba tamin'ny ny ainanay ny fivavahana taloha ohatra, izay heverina hoe tsy misy fiovana mihitsy io masehaka ny fotoana rehetra mihitsy io ka tsy azo ovaovaina na amboarina. Adaptation tiako tenenina hoe tsy mahazo asiana adaptation moderne ny finoana dia ireny zany no mahatonga ny ady hevitrintsika amin'izao fotoana izao, fa mbola afaka adiniantsika ihany koa hoe tena manahoana moa ny fitrangan'le izy iainan'ny olona azy andavanandro. Ia, misaotra amin'ny paster. Ho anahy manokana ho fanampin'izay zavatra voalazan'ny paster zay ny ahy zany ny fijeriko an'le fondamentalisme ara-pivavahana aloha zany tonga dia faritako amin'izao fotoana izao ilay olana dia toy an'izay teneninao zay
dia manjaka be zany fijeriko azy le resaka légalisme amin'ny fomba fanaovana interprétation ny soratra masina eto amintsika ohatrany hoe fijeriko mety diso na mety fa nisy décalage efa folo taona mahery ihany zay alako Madagasikara teo amin'ny 15 ans mahery teo fa ny zavatra tsaroako ary hatramin'izao mbola tazako amin'ny alalan'ny Facebook sy ny zavatra resan'ny olona dia ohatrany hoe ity zany no courant de pensée dominante misy teo amintsika dia ry vao niteny aminao hoe nisy tsy ataontsika hoe courant vaovao fa ny tena marina tsy nafantatra hoe misy hafa koa ankoatrin'io fa tsy vaovao mihitsy zay moa tsiniko tsara le vaovao masy ohatrany zay masy le fiteny hoe anareo moa mahita zavatra vaovao foana zay ny fomba ialan'ny olona anatin'le débat non tsy vaovao aloha izy fa tsy nampahafantarina atsika na tsy fantatsika dia tonga dia lazaina hoe mitondra zava-baovao ka ohatrany hoe misy karazany ve tsy haiko misy karazana établissement ve ao Madagasikara mametraka hoe ity no fijery tokana arahana ofisialy eto Madagasikara impression anamako zay zavatra zay tsy haiko ahoana ny fahitan'ny pasteur zay fa ohatra zao nanome ranty miteny ranty teo ianao zao nanao vidéo maly resaka momban'ny hoe zaho luterana fa tsy membre ny fiangonana luterana malagasy dia nisy choqué be le olona hoe fa ahoana no mahatonga anao luterana nefa tsy ao anaty fiangonana luterana malagasy dia ho za matsin'le olona hoe le luteranisme nefa fotom-pisainana sy fotom-pampianarana fa tsy institution mbola aty amin'ny phase troisième phase aty zany mbola fotom-pampianarana aloha zany dogme dia zay vao mandeha ty amin'ny religion dia zay vao mandeha ny amin'ny institution dia ohatrohatray zany le izy ohatrany hoe égal hoe luteranisme tsy haiko hoe réformé dia tonga dia le fafantany eo an-tanana ihany ny mahatonga an'izay ve no isika nosy ve dia hoe izay no hitan'ny olona eo sa misy hery tsy tena hoe hery mpamoretana ohatrany mafy loatra ohatrany hoe misy établissement matanjaka ve tonga dia mametraka an'izay drafitra zay hoe tia ny référence tsy fantatro ny fijeriko azy Jean-Luc dia ohatraohatran'izao angamba le izy hoe raha le lafiny famaritana ny fivavahana ho lazaina hoe fondamentaliste ireto dia efa indraindray efa samy manana ny fiheverany azy io anie raha niainga voalohany fiandohan'ny taonjato faharoapolo tany États-Unis fomba anankiray izay nanehoany fironana mouvement évangélika izany nanohitra ny théologie izay nolazaina hoe libéral izay niezaka ny sokatra zany amin'ny ankapobeny hoe nijery ny tontolo manodidina azy sy ny sisa dia nanamboatra le izy sahala misy ny fondamentalisme évangélika no mety olana ihany koa ny amin'ny théologie libérale rehefa tena atosika le izy avelakeo raha le hoe adihevitra théolojika fa raha ohatra indray isika hijery an'le hoe tao Madagasikara ve efa misy establishment tena nametraka an'le izy raha ny tantarany nijerentsika na ny famaritana ny faritra ny asan'ny fiangonana lehibe teto Madagasikara dia efa somary ahatarafatsika an'izay ihany ka tsy ny famaritana ilay fomba na ilay toerana izay hanaovana n'ilay fitoriana ny filazantsara fa na ny zavatra izay ampianarina n'ilay olona ihany koa azy dia ao anatin'le fiarovana n'le hoe ady ondry mangalatra ondry moa ny fitenenantsika azy dia lasa nipetraka ho azy teo amin'ny fiainan'ny fiangonana malagasy zay zavatra izay taty aoriana tany amin'ny fiandohan'ny taona 70 tany rehefa nanomboka niditra be taty Madagasikara ny mouvement évangélique na le hoe nouveau mouvement religieux koa no ny antsoina azy zany dia
na tonga an'ilay ohatrany karazana fifandonana ihany koa zay zavatra zay nahatarafana an'lay hoe samy niaro ny tena niaro ny azy niaro ny ondriny a de lasa na de tsy teo antsona aza hoe fondamentalista sy na ny andaniny na ny ankilany a de lasa naneo an'izay zavatra izay. Zay no fandinihako azy raha ny hoe raha nitranga teto Madagasikara na tsy miditra lalany amin'ny hoe ny fotom-pinoana sy ny fototra inondreo antoko mpivavahana kristianina zay misy ireo azy fa reo ndray aza na antaninao azany ny andaniny sy ny ankilany hoe inona ny tena hijoroanao ny anisany mampalahelo mampatahotra ny amin'ny fanehoana ny finoana kristianina sy ny fiainana ny finoana kristianina de izao hoe matetika tena ny fihetseham-po no mibaiko ny olona maneho ny finoana fa tsy lay fotom-pinoana. Sarotra le manao amin'ilay lazaim-poly hoe fantatro izay inoko. Zay mihitsy. Ka eo mihitsy mantsy le izy le mahatonga ny fanontaniako mantsy a de le hoe misy endrika roa ny fomba fisehoan'ilay fanaovana botolo eo amin'ny fivavahana zany sy raharaham-pirenena zay ho hevitritsika androany eto hoe ao zany le manao lecture fondamentaliste ao anatin'ny dans les deux cas de figure io zany a na ty ampiambonana zoky na zandriny ny amin'ny resaka soratra masina ka mahatonga l'interprétation hoe tsy afaka miditra amin'ny raharaham-pirenena ny ohatratsika amin'ny rahanahy mianaka zao amin'ny resaka noho ny statut ananatsika hoe tsy tena mpitondra fiangonana satria tsika tsy mitondra fiangonana officiel fa ao anatin'ny raharaham-piangonana de na koa izy mieritreritra fa izy ireo no tompony teny ka izay lazainy no référence officielle zany hoe ao amitsika zany le patriarcalisme no mipetraka de hoe satria président ny fiangonana izy na président synodaly izy satria le chef d'institution izy dia zay lazainy no marina ohatran'le situation teo koa mitovy ihany koa tamin'ny fanjakana tamin'ireny situation na mafapana mbola anaty mihitsy zao amin'ny resaka olana ara-pahasalamana teo reny de miteny ny sasany hoe rehefa ny ministre ny fahasalamana no mamoaka ny iana de hoe io no tokony ekenareo ho fahamarinana zany hoe ahitana taratra zany hoe le patriarcalisme zany tafiditra koa ao anatin'le toe-tsaina fondamentaliste sy mifanena amin'ilay lecture fondamentaliste an'ilay soratra masina ka lasa vao maika zany mahasarotra amin'ilay le hoe atraizany ahafahana miditra ka ny fanontaniana mipetraka zay hoezahantsika mianaka resahana eto hoe atao ahoana zany no hitezana ny olom-pirenena mba tsy ho tafalatsaka amin'izay fandrika tsy hoe fandrika fa fahazarana botolo zay de tsy mieritreritra fisokafana mihitsy amin'ny fandiniana zavatra fa tonga de mandray vonona fotsiny hoe koa iranony tonga dia zay zany no teny midina hamarinana avy any ambony ahoana ny ahaizana mandanjalanjan'ireo zavatra ireo de izay no zavatra ohatrany hoe ny intéressé anahy natonga ananao an'ity adihevitra andro tsy adihevitra moa zany fa fifanakalozana aty fa mbola miteny tena de ararotoka any le izy hoe lay fijeriko azy eo amin'ny fiangonana aloha zany resahako de tena eo amin'ilay toe-tsaina legaliste zay vokatry ny littéralisme amin'ny fandiniana soratra masina de eo zany no ny problème misy teny Jesosy zany amin'ny lioka toko fahefolo andiny fahinam-biroapolo hoe inona no voasoratra tsy fona moa mety hoe araky ny voasoratra fa adin'ny olona le tapany faharoa le herméneutique hoe ahoana zany ny mise en application an'izay voasoratra zay miepita aty amin'ny fiarahamonina am'izay satria araky ny teny Jesosy hoe ahoana ny famakinao azy le fondamentaliste zany de mijalona eo amin'ny atsasaka le teny Jesosy hoe inona voasoratra fa raha vao mandeha am'izay izy hoe ahoana ny hampiarana ny voasoratra io eo amin'ny araky le tenina teo adaptation na actualisation an'le izy eo anivon'ny fiainana fiarahamonina dia eo no misy blocage ade zany mahatonga an'izay blocage zay lay fampianarana anivon'ny fiangonana ve no mivoy hoe ny antsika ny ara-panahy ihany fa tsy miditra amin'ny lafiny aranofo entre guillemets nahatonga an'izay sa misy parany fitondram-panjakana ihany koa zay miteny hoe
ianareo dia fiangonana dia tsy tokony hiditra amin'ny raharam-pirenena fa neny ambony pilipitra ihany no anjaranareo sa izy roa miaraka dia lasa vamaikina anasarotra le zavatra tsy haiko hoe ahoana mieritreritra paster ataoko hoe izy roa miaraka angamba raha ny fiangonana fotsiny aloha no jerentsika anisan'ny mahatonga n'ilay hoe fiainana na fanehoana toe-tsaina sy fanao fondamentalista manavaka sy manilika tsy haiko mafy be ve zany teneniko zany fa zay no amaritako an'le hoe fondamentalista le izy zany de miseho am'le hoe ny arery no marina ny arery no marina ny anankiray voalohany indrindra dia mety tsy tovy hevitra amiko ny mpitondra fiangonana tompon'andraiky mpiangonana sy ny ao anaty rafitra efa manabe zay tena ekena manao ezaka ny amin'ny hoe fampanantonana ny tenin'Andriamanitra makany amin'ny olona sy akaiky ny olona mba hiainany ny finoany fa tia mety tsy eritreretintsika firy angambany fa ny zavatra nitranga tamin'ny Covid 2020-2021 natonga namoaka karazana tsoakevitra tamin'ny tenako na tarafako zavatra le hoe rehefa notenenina ny kristianina hoe tsy mahazo miangona de nisy ny tena nanao hoe zay indray tsy maintsy miangona na inona na teneninareo hoe firy na firy nenay tsy maintsy ho fiangonay ny fiangonana endrika ohatra na inona zay zavatra izay raha izay ny faharoa tena nahatsapa tao anatin'ireny zavatra ireny raha ny fandinihako manokana de hevitro ty izay le hoe natsipiko atsika taty ampiandohany zao fifanakalozana izao hoe andao fotsiny aloha hiaino de lay zavatra lazaina ve tena manana justification tombona sa mila dinihana lalina kokoa fa tsy raisina hoe tsy tiako zany satria ianona no miteny any zao lefa olona ny fanabeazana fa tamin'ireny reny tena hita taratra hoe le tsy fakany fiangonana de nampiseho fa sarotra tamin'ny kristianina no nijoro ary ny aina tsara ny finoany nandrefesana zany ary tokony nandraisana hoe inona no ataontsika fiangonana kristianina raha nisedraina tamin'ireny le hoe tsy fafahana mivoaka sy ny sisa ireny zany ny faharoa raha raisitsika ty amin'ny lafiny fanjakana tsy eto Madagasikara ihany fa ohatra fotsiny laïcité natongavana tamin'izany zavatra izany hoe misaraka ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-piangonana ohatraohatran'izay raha dikatsika malalaka le izy fa ny zavatra hitatsika tamin'ireny de izao hoe laïcité inona moa no tena resahantsika io tsisy nametraka an'izany tsika fa ny tena tao an-tsaina tamin'izay de izao hoe famaritana sy antony politika no natonga an'le izy satria ny hita soritra tamin'ny 10 de le hoe ny olona zay nitondra teo taloha de niditra lalina loatra tamin'ny rafim-piangonana sy ny fitondram-piangonana ka tsy ilaitsika intsony izany zavatra izany jerintsika kehitriny de hitatsika fa miraikitra be amin'ny fanahy malagasy ny fiainana andavanandro sy ny fiainam-panahy mety tsy voatery fiangonana fa ny fivavahana mirazana ihany koa hatarafatsika an'izay zavatra izay de nosarahantsika le izy adinitsika fa laïcité zany misy karazany be de be no ny aina ny antsona hoe laïcité neny Frantsa irery no plus ou moins tena fantatsika sy ny ezahantsika ny ainana fa ny firenena Europeana tavaratra manana ny laïcité ihany koa fa tsy misy fanoliana mihitsy de eo no anisan'ny hoe natonga an'le olana ny fanasitranana an'izay amiko Jean-Luc de hoe
tsy maintsy miezaka isika mamerina ny fampianarana lalindalina kokoa ny soratra masina ho an'ny olona ka afantarany hoe iza marina mo izy. Raha miteny zao hoe ianao aza hoe misaraka ve ny fiainana andavanandro sy ny kristianina, indraindray anie mivoaka ny adihevitra hoe isika ve kristianina malagasy sa malagasy kristianina, efa nieritreretintsika lalina ve zany sy ny fiantefana zany amin'ny fiainana ny finoana eo amin'ny firenena sy andavanandro zany. Hoe ny tena le laïcité teo anao pasteur de efa ditiko tapoka mihitsy ny problématique iny hoe misy débat be tamin'izay fotoan'izay misy fianianana nataon'ny filoham-pirenena zay tokony hoe nahoana izy tsy nianina tamin'ny baiboly misy an'izay resaka zay raha tsy diso à un moment donné de hoe fanjakana laïka ny fanjakana malagasy ary tsy tokony iandany amina anarana amina fiangonana amina tsy fiangonana akory ary fa resaka couleur convictionnelle. Or nefany ny zavatra tazana tateorina ohatra zao misy an'ireny hoe fiaraha-mivavaka eny amin'ny palais des sports, vavaka tendrombohitra zay au nom ny fitondram-panjakana ny organisation papandray hoe ny olona avy any ivelany no manasa an'ilay fitondram-panjakana noho izy eo indrindra zany hoe à géométrie variable be zany le fampiasana le tena hoe laïcité eto amintsika ny resaka eto zany fa ny teny mazava tsara ianao teo am'ilay resaka malasa saina de am'izay fotoan'izay hoe le laïcité ve am'izay fotoan'izay karazana lasa fitaovana politika ihany koa toy ny fanaovana ny fivavahana fitaovana politika dans les deux sens zany hoe lasa na le laïcité made in Madagascar rehefa inona no ampiasaina ary mitendry inona ary rehefa inona dia tsy azo ampiasaina indray le resaka momba ny fivavahana, inona ny fikendrena ambadika izy fijerinao zany fampiasana ny resaka fivavahana ohatran'ireny finoana tsy finoana zany fa karazana fitaovam-pivavahana lehibe zay au nom ny fanjakana reny. Za personnellement aloha ny hevitro zany tiako resahana de pasteur no miteny eto de mety itorabato any kristianina za tsy partisan mihitsy ny amin'ny hoe isinina fitaovam-pivavahana taritina fitondram-panjakana zay milaza fa laïka ny fitondrana eto Madagasikara satria mety atsiaro lezay araka ny teninao teo ny animiste hoe ahoana zahay mpandala ny fomban-drazana malagasy zany atao haingohaingony fotsiny de rehefa modimody tonga ny taom-baovao malagasy de mody hoe reto zahay dia ohatr'izany koa ny namana silamo rehefa tonga ny laïdy sy ny sisa de mba mody miaraka eo de zay zavatra amiko tsy mazava hoe zako tsy mindana le hoe samy manana conviction any amin'ny resaka finoana ny mpitondra fa le izy amin'ny anarana république mihitsy no amiko aloha personnellement midéranger aly izy vie personnelle any ahiny ka eo izy hoe ahoana moa zany azahoaizany tokony tsy hoe isarahana iarahana na anavahana an'le resaka fivavahana sy le resaka politika amina sehatra ohatran'ireny. Eo no mipetraka le any miverina any amin'ny fototra fampianarana ihany tsika. Ny anankiray rehefa tsy tena mazava ny fotom-pinoana sy ny fiainana n'izany zavatra izany dia lasa kilalao ny fivavahana. Zay le hoe politisation ny fivavahana amin'izay fotoana izay no zavatra mitranga. Fa ny tena fond an'le izy raha amiko de izao hoe ny soratra masina rehefa tsy takatra tsara sy voalalina tsara ka namoahana foto-kevitra ny hoe ahoana no hitondratsika tena eo anatrehan'izao tontolo izao de lasa misy fampisarahana ho azy ny finoana amin'ny fankatoavana le comportement sy ny confession na foi zany amin'izay fotoana izay be de be isika
indraindray tsy takatsika itsony aza hoe tena manao an'izany avy fa indraindray na le tenin'Andriamanitra aza hoe raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an' Jehova izahay, dia lasa tenin'Andriamanitra raisina tendrony hanehoana an'le hoe na inona zavatra mitranga ny fifandraisako amin'Andriamanitra dia asy Andriamanitra irery, fa na inona zavatra mitranga manodidina dia an'le olona sy avelan'Andriamanitra no iregle an'izay zavatra izay. Ohatra hoe misy olana ao amin'ny tanàna, ianao kristianina tena mijoro amin'ny finoana, maneho ny fitiavanao an'Andriamanitra, fa rehefa tratra n'le hoe fijery mitokana izay isika dia ny zavatra ataontsika dia izao le hoe rehefa ny ankohonako ny mijoro tsara ao anatrehan'ny Tompo, na inona miseho manodidina ato amin'ny fokontany, na mifamono ny olona, na mikorotana ny tokantrano ihany dia tazomiko ny anahy. Efa tafiditra ao anatin'izay ihany koa moa le fisaina ny vanim-potoana izay misy antsika, le hoe aza miditra ny fiainan'ny olona fa samy manana ny fiainany io. Izany rehetra izany zany mibomba arde daholo ny finoana sy ny fijoroan'ny kristianina. Fa eo ihany koa no mahatonga an'le olana dia le hoe sarahantsika ihany koa le seha-piainana manokana, le hoe be dia be ary zany mino fa be dia be ny kristianina resy lahatra. Tsy mbola hiady hevitra ny amin'ny hoe inona marina ny mandresy lahatra, inona marina ny finoana antsika, fa ny zavatra tiako tsindriana fotsiny amin'le resaka le hoe ny fondamentalisme dia manaisotra anao tsy hiaroaro amin'ny hafa, satria ianao mieritreritra fa ny anao no marina, ka na tena marina aza le anao kanefa ianao miataka amin'ny olona, dia izao sarahanao le seha-piainanao manokana, le hoe zaho sy Jehova, zaho sy ny ankohonako, dia hanompo an' Jehova zay. Fa le sehatra iombonana, izany hoe amin'ny fiainana ny finoana ho an'ny tena manokana dia mitombona le izy, fa socialement tsy pertinente le zavatra, tsy misy fiatraikany le izy. Ary anisany mahatonga ny fiainan'ity firenena malagasy ity ho amin'ny sehatra izay misy azo izao hoe tsy haitsika ny mijoro amin'ny filamatry ny soratra masina, izay zavatra ampianarin'ny soratra masina, dia miteraka sotoavina izay mahatonga antsika ho fahazavana, mahatonga antsika ho fanasina manova an'izao zavatra miharatsy tazapotsyntsika, satria nahoana ao anatin'ny aparatokitsika ao dia izao finoana sy ny fankatoavana dia efa misaraka sahady noho ny fampianarana, noho ny fahotana, fa ny finoana ihany koa tazomintsika eo amin'ny sehatritsika rehefa tsy alefantsika makany amin'ny hoe fahazavana sy fanasana, ka mila misy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina izay zavatra izay. Dia izany mahatonga ny olona manontany foana fa aiza ny fiangonana, aiza ry zao ao anatin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Natonga ny teny an'izay matsy ny atako mahitsy be hoe mahatsapa ve ny fiangonana ao Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao fa instrumentalisé foana izy amina fikendren'ny izay mpitondra ny fandimby-teo. Miresaka le teo zao hoe analyseko personnel ty mety ho diso fa atsipiko amintsika mpanaraka ny pejy rehetra hoe lay aonao zany lay dévotion sy lay afanafo ny ireo namana amin'ny fiangonana karismatika moa no tena azo lazaina hoe no niara-niasa akaiky tamin'ny fitondram-panjakana farany teo tamin'ireny fitaovavana lehibe teny Mahamasina reny, izay hita mazava tsara zany fa tsy tao anatin'ireny ny entre guillemets ny fiangonana zokiny. Dia avy eo nisy manao tractation ny olona hoe nataony olona polémique hoe ho avy ve ny FFKM sa tsy ho avy tamin'le matso iny samy nanao filazana daoly tamin'ny gazety ny Andansy ny Ankirany, satria hoe ohatrany hoe misy karazana
tsy atao hoe guerre fa guerre froide ihany eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana zokiny dia se sentir tsy mahatsiaro se sentir instrumentalisé ve le fiangonana charismatique hoe on prend ohatrany hoe misy za zany ohatrany hoe misy ambiance malsaine hoe c'est une occasion aussi pour nous de prendre notre revanche satria hatramin'izay monopoliser ny fiangonana zokiny na ny FFKM de zara misy an'izao situation donc zany iza no mampiasa aniza ao anatin'le tantara zany hoe samy maninona moa zany samy manana ny calculany hoe en sachant hoe fantatry ny motivation zareo nanasanay kanefa ny tsy mampaninona fa ararotinay koa io mba ahafahanay misaffiché satria hatramin'izay zay somary tany amin'ny seconde zone fa eto zay mba hiakatra na première zone indray de zay zavatra regny zay fiarahamonina zay zany zavatra hitako hoe misangojo be ao Madagasikara raha fijery koa surtout am'izao vanim-potoana zao nisy ihany koa tamin'ny teo aloha tamin'ny fitondrana Ravalomanana tamin'ireny resaka règlement de compte entre ny fiangonana FJKM sy ny fiangonana FPVM de nitohy taty amin'ny fitondrana zany hoe tsy fantatra tsony zany ny tena raharaham-pivavahana marina ao amintsika sy ny raharaha politika fa tena mifangaro tanteraka de hanika le kristianina zay tena mitady an'ilay atao hoe message évangélique arak'ilay terme mihitsy be de be no efa manomboka miala de ny olona moa tsy mino an'ity teniko ity fa za efa nyteny hoe misy troisième courant mipotra ho ao Madagasikara zany hoe le troisième courant mipotra io karazana kristianina électron libre tsy te hisaffiché tsony amina dénomination fiangonana ohatra zao hoe dénomination fiangonana hoe katolika fiangonana lehibe sady tsy te s'affiché fiangonana lehibe izy tsy te s'affiché fiangonana zandriny izy fa te hoe kristianina électron libre de tsy haiko ny filazan'izany noho ny fahatsapany an'izay le ohatrany balotage misy eo zay dia mipotra zay zavatra hoe analyse personnelle nataoko le izy na tia pitapiara zany de hitataratra ihany koa izay le troisième courant zay satria hatramin'izay masy polarisé foana hoe mialatena ataoko mahitsy be izy hoe fiangonana zokiny na historique na ny fiangonana évangélique charismatique aty amin'ny ilany de mieritreritra zany reo anankiroa reo fa efa tsy ato de tsy ato or andro zao tsikaity zao misy courant fahatelo mipotra mbola vitsy anisy kanefa me manomboka me mahazo vana io zavatra io vokatr'ilay le resaka instrumentalisation politique an'ilay fiangonana andany sy ny ankilany tsy haiko ny hevitry pasterany am'izay io isaorana aloha Andriamanitra fa ny fiangonana tsy inona moa tsy mijanona organisation fotsiny fa rehefa tena ao amin'ny Kristy izy de organisme vivant zany hoe mivoatra ny fiangonana fa ny zava-dehibe rehefa ny mpitondra na mpitantana ny fiangonana no manadino an'izay fahamarinana zay hoe etsehan'ny fanamasina sy entin'ny fanamasina mandeha makany amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana azy manoloana ny fivoaran'ny tranka sy ny zava-baovao inona no fahamarinana le hiadivana mafy na fondamentaliste évangélique ianao na fondamentaliste calviniste na luthérien na libéral hoe mamaly ny filan'ny olona ve satria le toe-javatra misy amin'izao fotoana zao de zao mia very fanahy le olona deboussolé izy tsy fantantsony hoe hitodika aiza tena mivoatra le izy ianao miteny hoe ohatrany hoe ohatry ny fiangonana zokiny no namenao ohatra fa raha jerenao anie na ny fiangonana zandriny ko azy tadidiko tsara taona 70 ka hatrany amin'ny fiandohan'ny taona 2000 tany tena mazava mihitsy ary tsy azona hodina tamin'izany mihitsy ny fiangonana zandriny hoe zahay tsy hanao politika ary tsy manao politika fa nenay raha atao sary le izy matetika tamin'ny boky nahitako an'izay fa tena zay mihitsy le fanehoanan'le izy hoe izahay tsy nirahan'Andriamanitra hanala ny trondro ao anaty bocal
de hanolo an'le bocal efa maloto sy maimbo, de avy eo hanolo an'le rano de amerina ny trondro ao, tsy zany ny antsonay ozy izy fa hanala ny trondro ao anaty bocal fotsiny de hanome fiainana vaovao azy. Raha ataontsika sary zany de zao hoe nisy vanim-potoana nipetrahan'ny fiangonana zandry le nouveau phénomène religieux taty Madagasikara zay jereo tsara fa efa institutionnalisé izy am'izao fotoana izao, fivoarana zany. Ary jereo tsara raha nolazainao teo hoe ireo no lasa hita be am'izao fotoana izao, miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana, nanome hevitra ao ianao ny amin'ny hoe instrumentalisation sy ny sisa ve, fa reo no hitan'ny olona fa psychologiquement amin'ny vahoaka zay mijery de midika sahady zay any am'le lazainao hoe misy shift, misy fiovana ve hoe tsy référence na repère intsony le fiangonan-dehibe zay nanome an'lay lazaina foana hoe direction sy fibre morale ny fiarahamonina, lasa tsy zay intsony fa lasa ny shift le izy de eo an'elanelany eo le very fanahy mbola velona am'izay zany hoe de hitodika aiza zany de be da be ny mandao ny fiangonana de tsy mety aminay intsony le nitaizainanay hatramin'izay sy ny sisa. Fa jereo tsara fa am'izao fotoana zao ihany koa jereo ny Facebook fa misy olona tena mijoro amin'ny tsy ataoko hoe firainkevitra fa faresen-dahatra tena evangelika fa mahita an'le zavatra mitranga de mampitandrina an'le courant evangelika ntsony hoe mieritrereta fa efa tsy izy tsony anie zao zavatra zay atao zany. Inona no tiako tenenina am'izay rehetrarehetra zay, ndeo ampiasaina ny coco de hieritreritra lalina tsika. Io averiko foana ny fanavotana ny fijoroan'ny kristianina eto ary efa misalasala sahady hoe ny fiangonana, tsika anie mila mieritreritra hoe ny fiangonana tsy ho resy mihitsy, ny fiangonana mandresy foana, ilay fiangonana zay ny antson'Andriamanitra hitondrana ny famonjena tsy ho resy, fa le anehoantsika ny rafim-piangonana am'izao fotoana zao, ny fiangonana fito zay nampitandremin'ny tompo ao amin'ny apokalipsia anie ka lasa any ambanin'ny vovoka, very tany ambany vovoka le fiangonana fito zay nampitandremina am'izao fotoana zao 4% sisa ny fiangonana any Turquie am'izao fotoana zao zay nisy an'ireo fiangonana ireo. Fa ny fampianaran'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Calvin rehefa nampianatra ny amin'ny hoe mila mijoro vavolombelona ny fiangonana, mila mitodika any amin'ny fiarahamonina ny fiangonana, mila manohitra ny tsy fahamarinana sosialy sy ara-toe-karena ny fiangonana, de nanangana an'le nantsona hoe capitalisme protestante i Jean Calvin. De mba tsara fantaritsika ihany hoe am'izao fotoana zao le mpampianatra soratra masina izay, io capitalisme protestant io natsony Turquie hoe capitalisme islamika zay nampandrosoany ny fireneny. Misy zavatra be dia be zay le hoe hitaomako atsika hieritreretatsika de hoy aho hoe ny saina mieritreritra, ny fanavaozana ny saina no hitaoman'ny tompo atsika fa tsy ny fanafoanana ny saina, fa mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao ailakilako ny olona ianao na alainy ataony fitaovana ianao ny alina de mialatsiny satria kristianina tsy misaina, mba tsy tenenako an'le hoe kristianina ... mialatsiny fa mavesatra amiko ny teny an'izany zavatra izany, tiako eritreretintsika lalina, ny saina no avaozin'ny fanamasina, hazavain'ny fanamasina no afaka fantatra hoe izaho inona no andraikitra eto anivon'ny firenena na aiza sehatra hiantson'Andriamanitra any no olatsika. Ka mitarika ao amin'le fanontaniana manaraka ty hoe
ahoana ny fahitanao ary ny fanazavanao manokana ny hoe ny fiangonana dia tokony ho mpaminany eo anivon'ny firenena. Fitenenana foana moa izy iny fa atraiza ny fipetrak'izay zavatra izay satria hitatsika tamin'ireny ohatra hoe faneho-kevitra na eto amin'ny Facebook zany na any amin'ny fiangonana zany dia lasa ohatran'ny misy tahotra psikôzy zany kolektiva ny amin'ny hoe atraiza ny limitiny azon'ny mpanompon'Andriamanitra ambara ny amin'ny zavatra izay mifandraika amin'ny firenena. Manakolazaina ny amin'izany ve tsy hoe manakolazaina fa hoe atraiza za manokana aloha zany efa nisy vidéo nataoko teto amina fandarina ho moa pasteur resaka Zuma arivo ohatr'izao izay nilazako hoe ny soratra masina hoa dia mbola tsy nilaozany toetr'andro matoa hiamosa zany dia tena azo lazaina hoe mpaminany moderne raha ampitahana amin'ny zava-misy ankehitriny satria tena d'actualité raha mijery ny zava-misy eto Madagasikara tsika dia vao zavatra nitranga zao dia tena le corruption systémique mihitsy efa latsaka lalina eo anivon'ny fiarahamonina ka tellement ozy izy Madeleine Vigueur mpampianatra anay zay atao Strasbourg hoe il y a un mialatsiny amin'ny teny vaovao il y a un excès du mal efa manjaka eo anivon'ilay fiarahamonina donc tsy ampy intsony raha ho anahy manokana ny lay fitenenana occasionnellement rehefa mba sendra mahazo occasion ny fiangonana ka mba miteny hoe mba miteny fa tellement zany efa tena lalipaka lay excès du mal ozy izy ka tsy maintsy réponse mifanaraka amin'izay koa izy ny avy aty amin'ny côtétsika mba hisy ny atao hoe excès du bien eo indrindra le terme nampiasaina izy tsy hoe kory hifaninana fa satria ny vahoaka zany dia vao maraina atoandro hariva dia efa ino hitany amin'ny fampalalam-baovao eo Facebook. Donc aty amintsika koa zany ahoana dans la pratique amin'izay ny ahafahana misensibiliser an'ilay vahoaka satria raha le système tsy misy ninina azotsika hatreto aloha antenaina satria efa zay io araka ny teninao zany hoe nareo tsy ahovan'io zany izy io fa efa raiky tapisaka aty amin'ilay système fa raha atao amin'ilay vahoaka amin'izay zay eo ambanin'ny fiadiditsika fiangonana aiza ho aiza ny fiangonana amin'izay fotoana izay amin'ilay ahafahany mba tsy tenenao matraquage fa tokony hifandanja ilay force de frappe manoloana an'ilay zavatra misy. Lafindroa angamba no amaliko an'izay zavatra anontanianao zay Jean-Luc. Ny voalohany indrindra raha lafin'ny fiangonana rafitra institutionnel ny tiako lazaina amin'izay dia mbola fotoana izao angambany hieritreretana lalina sy hitsanganany ary andraisany andraikiny manoloana ny zava-misy amin'ny firenena ary manaraka izay raha le hoe kristianina tsirairay avy mandeha dia tsy misy afa-tsy ny fampianaran'ny fiangonana azy ny soratra masina ary tsy mijanona fotsiny amin'ny fampianarana ny votoatin'ny soratra masina izay ampianarana fa araka le lazainao iny le hoe mise en application mahafantatra ary azoko lazaina hoe tena serina amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra madio tsy misy kilema miezaka amin'izany daholo na fiangonana zokiny na fiangonana zandriny fa matetika averimberika ihany izy ity le hoe tsara le contenu tsara mianatra ny contenu fa ny contexte matetika adinontsika ny teny an'ireo mpaminany ireo ianao fa apiko ihany koa akoatra ny Amosa Jeremia ny teny mpanompon'Andriamanitra Hosea ny teny Iabakoka ny teny fa jereo tsara inona ny itovizan'ireo olona ireo akoatra ny tenenany hoe izao no lazain'i Jehova
akoatra ny tenenan'ireo an'izay ary zay zavatra zay koa aloha amin'ny lafiny anankiray very amin'ny fiangonana zay le hoe fahefana sy hery matsiaro hoe Andriamanitra no ao an-damosika raha miresaka n'le hoe politisation an'ny fiangonana fiainan'ny fivavahana ianao sy ny sisa de mampieritreritra hoe miteny amin'ny anaran'iza moa isika tsara eritreretina zay fa raha miverina amindreo le mpaminany ireo ny zavatra lazainao hoe d'actualité de tena marina. Isaia no efa niteny fa ny ratsy de efa institutionnalisé. Rehefa Isaia no niteny hoe potraka eny ankalalana, la vérité ozy izy trébuche sur la place publique. Voilà. De ny teny koa jereo tsara ny zavatra nylazainy Amosa vao nanazavany io Amosa io satria malahelo le kristianina mitomany ny kristianina hoe Andriamanitra de tsy hitanao ve mahazo anay, de tena maneho fanehoana mazava ny zava-misy. Adin'ny olona ndraindray fa hoe mitsingevahevo ny mpaminany milaza zavatra any ambony any fa tsy manana ny tongony etỳ an-tany, diso zany. Andriamanitra serina ny amin'ny zava-misy de noho ny fahitany tasalany tamin'ny zanak'Israely ka nanarahany amin'ny Mosesy efa hitako ny fahorian'ny vahoaka hoy izy. De izay no notantarainy Amos i Abakoka azafady fa namaly Andriamanitra fa ny valim-bavaka hafa noho ny nandrasany. Eo le lazaiko hoe maharaka ny zava-misy ve ny fiangonana satria laha ny andro nanao kolokany amin'ny hoe fomba fiasan'Andriamanitra i Abakoka de ny zavatra ngeza be lazainy eo amin'ny toko voalohany 1:17 de le hoe ianao ve ny masonao ve masina de ahazaka hijery ny ratsy, tsy lany ny vavoniny mihitsy ny hoe Babylonianina no anafainy vahoaka no fidin'Andriamanitra. Tsy takany ary tsy fantany ary zay le hoe mila mieritreritra ny fiangonana institutionnel ny amin'ny hoe sao de tsy mandeha en diapason amin'ny tian'Andriamanitra ho aseho intsony, mahatonga an'le troisième alternative. Mebetsaka ny église de maison zao hoe milaza hoe église de maison inona no ataontsika amin'ireny, sa hiteny fotsiny hoe amarinay ny anay ihany no izy. De ny zavatra rehetra ny herintsika ny resourcentsika rehetrarehetra de atotona amin'le fiarovana anarana fa tsy ny voninahitr'Andriamanitra. Ka raha tiako zany ny zavatra lazaiko Jean-Luc de izao hoe ahoana ny ataontsika amin'ireny, mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa asa raha anana fotoana tsika za te hizaran'le hoe inona ny tokony toe-tsaina ananany mino rehefa beazina izy ka tsy atahotra hijoro vavolombelona na aiza sehatra iantson'Andriamanitra azy, na aiza sehatra iantson'Andriamanitra azy dia sa mijoro izy. Fa na izany aza ilaina le izy amin'ny vanim-potoana misy atsika zao raha miteny irery ianao miteny marina gagazo. Fa raha fiangonana no mijoro ka miteny de mieritreritra kokoa izay tokony hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ya ampiditra olona anankiray tsika efa io izy miaraba ny amisoa tsika tonga somatsara eto fa alohan'ny ampitenenako ny amisoa eo indrindra le izy araka ny teny hoe efa reko ny fitarenan'ny oloko de efa nidinao zao Jehova hamonjy azy. Le izao anefa tsy eny nidin'Andriamanitra fa à travers ny Mosesy, zany hoe les réponses zany hoe tonga amin'Andriamanitra fitarenan'le vahoaka de Andriamanitra mi-intervenir kanefa mba ahafahan'Andriamanitra mi-intervenir tsy maintsy mampiasa ny Mosesy izy. Eo zany no hitako hoe misy rupture le miakatra amin'Andriamanitra zany efa tonga fa le avy ety amintsika zay hoe hitondra le feon'Andriamanitra eo anivon'le vahoaka no eo am'izay no ohatrany misy olana karak'ilay tenao teo raha ohatra ka misorganiser le olana nefa ny olana koa araka tentsika teo na le fiangonana aza
efa désordonné koa fa tsy mifankahazo sy ny sisa dia mbola resaka anankiray fa omentsika fitenina aloha mba ny vahintsika ato fa miarabanao afaka mi se présenter ve ianao hoe iza dia avy aiza dia inona no teny hoentinao a mila décochena angamba ny micro zafady zay ia misaotra anareo iam Somisa no anarako a za mipetraka aty a France ny tena tiako ina moa zany ny intervention dia miompana be amin'ireny tenen'ny pasteur teo hoe tena mila ampianarina ny olona fa dia za zao mahita hoe izay mihitsy ny tena nampatonga ny sorontonony ao Madagasikara zany lasa tonga amin'izao stady izao satria efa tsy nampianarina efa ela be ny tsy nampianarina intsony ny olona tsy nomena ary natao fanamiana mihitsy ilay izy ary satria eo amin'ny tena azon'ilay fitondram-panjakana mihitsy hoe izay no tena clé an'ilay izy dia ahoana amin'izay ary zany fantanisa zany hoe ahoana amin'izay ny hamerenana an'izay hoe mampianatra izay satria mino fa tena mbola vitsy ny olona hoe manana an'izay état d'esprit izay hoe mila averina ampianarina mihitsy ny olona ary io tsy hoe fampianarana hoe ndao hianatra tsy haiko hoe français zany fa tena hoe fampianarana amin'ny état d'esprit mihitsy ny fampianarana ny fahazahoany izay mihitsy ilay hoe iza aloha za izay mbola tsy resaka mihitsy hoe Andriamanitra na Jesosy fa hoe iza fotsiny aloha za inona no antonjaiko aty ambonin'ny tany dia inona amin'izay ilay be dia be ny ao amintsika ilay nandray an'i Jesosy fa atao inona zany iny Jesosy naraisinao iny izay ilay fampianarana hoentinao anao inona rehefa manana an'i Jesosy amin'izay ianao dia inona ny rayonnement an'iny ao amin'ny manodidina anao fa tsy hoe ho anao fotsiny iny Jesosy iny fa hoe izay zany hoe nandray an'i Jesosy dia ho anao fotsiny be zany iny Jesosy iny inona ilay impact amin'izay fandraisanao an'i Jesosy izay eo am-piarahamonina dia izay ilay hitako hoe mila ampianarina be amin'ny olona fa tsy azon'ilay olona ilay mandray an'i Jesosy efa betsaka ny olona milaza fa mandray an'i Jesosy fa Madagasikara izay ny tena sotranao be dia be ia arak'izay tenin'ny amiso zay tiako verena kely hoe les religions anie fahitako azy tsy hoe fahitako azy fa ny tsy fahalalana an'ilay izy ny religion dia tsy sentiment fa attitude ilay izy tokony zay ilay izy tokony attitude tsy sentiment hoe za dia olona resy lahatra araka ny tenen'ny amiso teo pieux be manaraka fomba fiangonana sy sisa fa ao anatin'ilay teny hoe religion mialatsiny hoe voatery hoe hiditra amina resaka fanazavana un peu théologique kely angamba na dia amin'ny étymologie ny religion dia amin'ny teny latine hoe religare zany hoe ce qui relie à Dieu et ce qui relie moi et les autres donc zany les religions lien inona ny lienko avy amin'Andriamanitra zay zany le transcendance ary avy eo inona ny lienko eo amin'ny olona zay zany vao complet les religions fa tsy religion izy raha transcendental fotsiny vertical fotsiny le arak'ilay tena hoe mana spiritualité be misy pasteur namako anankiray zao ny PUDF au Belleville mampilebe hoe vous les protestants vous êtes très spirituels tellement votre spiritualité elle est profonde qu'on ne la voit pas dia me izy hoe profond nany tena ty amin'ny profondeur iainako anaty hoe profond loatra ozy le spiritualité reo ka tsy hitao lasa vazivazy oatra eny izy fa avoay ohatrany hoe misy pudeur misy tahotra tonompo manokana aloha ny protestant sako fa tsy resaka ny rahavavy katolika hamoaka an'izy satria asa matahotra ny amin'ny resaka jugement le olona be hoe atreo ihany sy sisaka misaotranao lazan'izay fanamarina zay fa eo mihitsy ny tena olana hoe le fiampitany makaty amin'ny fiarahamonina amin'izay ny olana satria misy philosophe anankiray mahafinaritra ambo zao arahako aty Europe aty orientaliste izy mety anafotonany olona angamba zay zavatra zay fa ny anarany ary somary manahirana hoe Mohammad Amer Meziane zay ny anarany dia izy ny teny hoe le izy angeo izy dia tsotra raha le filazana zany ezaka izy zany namazavana izy hoe
ilay dogma chrétien izy izy a dia mijanona ho dogma fa tokony ahoana filazana azy ahoana izy izy ny atonga an'ilay dogma ho lasa valeur dia iny valeur iny rehefa avy eo izy a mivadika FAITS dia tsika zany tapajanona eo amin'le dogmatika be tonga lahady dia mampahery be le toritery mahay mampianatra be le pastera mamoa foa zay le mamoa foa fanahy dia taitranao iny araka le teninao teo dia eo zany dia hoe amverina indray amin'ny herinandro fa tena mila chargena indray ny batery ara-panahiko zay moa le terme fampiasa fa tsy mitohy amin'le hoe miava dogma dia maketsy amin'ny valeur dia avy eo amin'ny valeur mitransformer se raffiner makao amin'ny fe am'izay inona am'izay ny fe atia fe social zany ngamba nazatsika azy hiampitany izy etỳ amin'ny fiarahamonina dia lasa spiritualité ary zay zavatra hitako eto amin'ny Facebook eto hoe tena lasa ohatrany any amin'ny abakabaka dao ny ankamaroan'ny kristianina hoe tena mitombo be ny firaisako amin'ny jesosy tena manana intimité be amin'Andriamanitra tena zany hoe imonte nirvana zany tsaiky dia eo amin'izay izy no tsy misy le horizontalité le teny amin'ny pasteur fa misaotra ny amisotsika apitra ka fa tsika rehefa avy eo fa mitoatra betsaka anao nandray fitenena teo misaotra teo ahoana pasteur tsy haiko mety zay teniny le anabavitsika teo iny angambany a mafe ny fanehoana antsary ny zavatra iainan'ny malagasy kristianina amin'ny ankapobeny tena mifona raha ohatrany hoe tompon'andraiky mpiangonana miaino manaraka an'izao fandarana zao ohatrany hoe manivaiva manambany tsy tompoko tena miezaka ny anampy atsika hieritreritra lalina ny taiza tanora ny andro toko-piainana mivady be dia be amin'ireny tanora ireny no rehefa tafita tamin'ny fianarana dia ny findramonina nipetraka any Europa na Frantsa na Belzika na Suisse na ohatran'izany fa ny mampalahelo ny zavatra tsapan'izy ireny rehefa tonga tany satria tsy tena latsaka lalina sahala amin'le lazaina le famaritan'le olona teo iny le hoe ilay finoana dia mamoaka moramora ilay principe-piainana izay miteraka valeur iny moa afaka hieditsika hevitra indray amiko principe no miteraka valeur fa ny valeur tsy azo avadika principe valeur mety miovaova fa rehefa misy principe marina izay tena miorina justifiable dia miteraka valeur sy fitondran-tena iny dia iny le lasa mivadika fitondran-tena ka rehefa tsy nataiza ny zanatsika ohatran'izany isika dia tena maromaro ihany ny tanora malagasy zay rehefa any ampitan-dranomasina any dia vaky sambo amin'ny finoana no le azakazaka ny fiainana ny fisainana vaovao hafa voaozongozona hoe fa maninona ianao no mivavaka rehefa hisakafo reny rehetrarehetra reny rehefa tsy ao anaty le tena hoe fijoroana marina ho an'Andriamanitra sahala amin'i Daniel tany andapan'ny mpanjaka babiloniana dia lasa sarotra le fiainana le finoana ka misaotra betsaka tamin'ny fampatsiarovanao an'izay zavatra izay fa tsy misy afa-tsy ny fampianarana sy ny fanabeazana lalipaka tsy ny mpitondra fiangonana fotsiny koa fa manipy kely koa hoe dada sy neny anisan'ny tompon'andraikitra be amin'izany fa tsy le hoe mantana miangona tsy maintsy miangona tsy maintsy mianatra sekoly alahady fa tsy hitan'le ankizy ilay hoe ilay finoana lasa misy sotoavina ary lasa misy fitondran-tena mifanaraka amin'izay.
mandray ny miaraba ny rasomay fa tia raitsika tafiditra somatsara efa nazany ny anarany teo moa zany fa mba tsara ho fantatra hoe abaizy ianao mandray fitenenana. Tia raiky anarako tia Kanada mipetraka dia zay manampika zay teny amin'ny soa zay hoe ny le fivavahana lasa tena lasa tsy afaka fotsiny ianao zany hoe kristiana dia tsy engagé za zany tsy resy lahatra amin'izany zavatra zany satria tsy misaraka amiko ny fivavahana sy ny fomba fiaina tsy hoe lahady ihany dia toriteny klasika hoe Jesosy naminova ny rano divay dia mijanona hatreo. Izay mampatonga ny amiko ilay izy fijeriko manokana inona moa zany mampatonga ny olona sasany mandeha mirona kokoa amin'ilay hoe fiangonana zandriny tsy ratsy ilay izy fa indraindray ny fiangonana zany izay natao Luterana 67 hectares. Le toriteny amina mila fantatry olona tsara hoe inona marina moa no maha-Luterana ana iza moa zany Lutera zany fa ohatrany hoe adino any anaty resaka toriteny Jesosy manao fahagagana rehefa krismasy dia Jesosy teraka. Tapaka ny jiro ve sa misy olana kely ny connexion. Ose Jean-Luc Valinsay zany fa zanaky ny Luteranina izy a. Azoko tsara ny tiantenenina hoe lasa ohatrany hoe variana be amin'ny historika zany a ny fampianarana fa tsy misy impact éthique. Eo matsiny zany ilay resaka teo ka marina mihitsy ny teniny tiaray teo. Izay no teneniko teo hoe ny tena le valeur teo matsy le valeur chrétienne satria raha mijeritsika zao ny fiarahamonina ty ivelany amin'ny resaka hoe laïcité de l'État dia manao ny séparation ny religion sy ny politika kanefa raha ny tena zoina le izy dia hoe ny langage ampiasaina atya dia le hoe miépouser les valeurs chrétiennes zareo fa le Krista nisorona ao anatin'izy fotsiny satria le hoe satria tsika ao anatina vivre ensemble dia ao anatin'le vivre ensemble dia io zany zavatra mety ampisaraka fa rehefa tena zoina izy karaha ny teny Mohamed Amermezana ty dia hoe karazana adaptation na langage biblique fotsiny le izy ho amina milieu séculier fa tsisy zavatra vaovao zay misy le zavatra zany ka eo indrindra zany mampieritreritra anao hoe maninona isika ny tompony fiangonana zany zay pindrana zareo mitainy hoe mampiasa ny valeur chrétienne no tsy mampiseho an'izay le herméneutique zay ahoana ny fampiarana an'izay inona no sakana zany ho atsika eo amin'ilay fiampitana eo amin'ilay engagement inona no mahatonga an'ilay kristianina malagasy tsy mandeha amin'izay dingana eo amin'ny hoe chrétien engagé zay fa mijanona chrétien dogmatisé fotsiny tsy fantatro ahoana ny hevitra vao niaino an'le anabavy anankiroa ny tenindreo dia nanoratra atao amin'ny note hoe nisy boky anankiray zany vakiko ny titran'le izy dia le hoe How then shall we live. Any mihitsy zany ny tena fototry le izy ary isika tsy aseva ny tsindry ny sécularisation. Le sécularisation zany dia zao hoe tsangakevitra ny fomba fiaina sy ny sisa rehetra zay manilika ny resaka Andriamanitra sy ny ara-panahy eo amin'ny tontolom-piainana. Tsy asehaka an'izany tsika raha tsy matanjaka le hoe ahoana ny fomba hiainako ny maha kristiana. Zay le hevitr'ilay boky teo le hoe ahoana ary dia amin'ny fomba ahoana manao ahoana no hiainako ny finoko. Zany hoe tsy mijanona fotsiny amin'le dogme. Indraindray mantsy misy adihevitra kely zay nataoko niaraka tamina atao amin'ny Facebook ary zay ny anahy mahafinaritra le mifampitaiza dia tena mamoaka hevitra dia miteny ny olona sy ny sisa tsy matahotra na
ho tenenina mafy azy ianao fa mamoaka ny hevitra ao ianao ary taizaina amin'izay foana ny olona hoe izany no ahafahantsika mitombo. Fantatrao ve ny inonao? Vanim-potoana zay tena mahazava-dehibe an'iny tenin'ny Petera iny isika le hoe tsy mandeha mitory fotsiny, le hoe manambara ny fanantenana zay ao anatinareo, fa mahay manambara ny anton'ny fanantenana zay ao anatinareo. De ao ambadikin'le hoe lay anton'ny fanantenana zay io tadiavintsika io. Mila mahay isika mitaiza, mamolavola ny zanatsika, ny kristianina rehetra, ahay anambara hoe naiza naiza. Zany ny anahy zavatra hoe mahafinaritra ary hijoroako vavolombelona foana rehefa miditra ao anatin'ny sehatry ny fiangonana hoe ny asa ataoko anie, ka tena indraindray tena hoe any ambavan'ny liona, sehatra zay efa milaza ao anatin'ny fifanekena fiaraha-miasa hoe tsy mahazo miresaka Andriamanitra amin'ny asa zay ataonao miaraka aminay. De manao an'le izy fa nitanjaky ny soratra masina de zao misy fahamarinana zay na de tsy ampiasainao aza hoe ao amin'ny Jaona 3:9. Rehefa alefanao le izy mieritreritra le olona de miteny ianao hoe io anie mba misy aminareo rehetra ve miangona any am-piangonana, tsy latsaka foana ny 20 isan-jato, manangan-tanana, manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana, any anatin'ny sampam-piangonana, fa tsy hainy le manao an'le hoe ahoana no hiainako ny finoko, feno olana, ady lahy, fialonana, fanodikidonana ao anatin'ny orinasa, fa rehefa manitsy ianao sy ny sisa, lasa manana heviny lehibe, lay fahamarinana sy sotoavina ara-tsoratra masina hoe raha ohatra tena niaina tamin'ny finoanareo nareo tsy tokony resaka n'izany zavatra zany akory tsika tao anatin'izao fiofanana zao. De tsy tezitra le olona manao fa maninona ianao no miresaka fivavahana amin'izany zavatra zany, satria zavatra marary azy hitadiavany vahaolana, ary rehefa mitondra an'le izy ianao ka fantany ay ve ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany zavatra zany, de misokatra ny olona. Ya, i Miratso Touvent sa Tauvent, misy sary ve ianao? Maheno anay ve ianao? Raha vao tsy misy sary de tsy afaka ny ampiditra anao zay Miratso Tauvent. Bon, somary angamba nisy. Tira vidéo hoe. Alefa so ny vidéo anao fa raha zay tsy afaka ny mampiditra zay. Bon, efa niverina ity ray teo fa tapaka ny Ie, de zay zavatra toizako teo zay hoe en tant que kristianina amina tsy ampy fotsiny hoe toriteny hoe Jesosy ohatran'izay fa am'le arak'le teneko teo hoe mila le teniny amin'ny soteko hoe mila fampianarana le izy fa vitany hoe toriteny indray andro sy indroa andro isaky ny alahady, de resaka mirakla sy fahasoavana sy fitsangana Jesosy maty ho tena zay fototra hijorontsika, fa nefa tsy tokony hadin'olona mihitsy hoe mbola eto an-tany fa tsy efa tonga any an-danitra, miaina isan'andro eto tsy afaka hoe tsisy idirako zany, tsy miteny hoe za tsy miaina amin'izany, fa ny andavanandron'olona rehetra rehefa alatsinainy de miasa birao, miaina amin'le politika izay iainany hoe za tsy miditra resaka politika, tsy maintsy tafiditra ianao na tianao na tsy tianao, fa hodianao tsirarahinao fotsiny le izy, le anaikin'le izy koa ngamba mety manana satria hoe mahasoa ataon'Andriamanitra izay foana, de ianao mila mangina satria kristianina, Andriamanitra tsy tompon'ny fitabatabahana, fa aminahy hoe en tant que hoe kristianina loterana de tsara angamba eritreritro zay aviako manokana hoe
mila ampianarina le tanora kristianina hoe iza marina izany Lutera izany, inona ny anjara birikin'izany olona izany teo amin'ny fiarahamonina aloha izay vao afaka nitarika ny olona rehetrarehetra tonga tampoka eo izy dia ohatran'ny pastera amin'izao hoe natsoa masina dia lasa pastera dia adino ny côté sosialy rehetrarehetra fa hoe isy Andriamanitra rery ihany izany dia zavatra nofinofy mampanantena fa hoe eto amin'ity tany ity ny ahitana fahoriana manaiky izay fa tsy midika izany hoe mila mangina fa tena hoe mila kristianina engagé ianao amin'ny zavatra ataonao dia ianao nefa tsy afaka ny engagé izay fotsiny fa mila manana principe sy valeur araka ny teny monsieur Hubert teo hoe mila manana principe sy valeur ianao nefa izay principe sy valeur izay azonao anatin'ny fiarahamonina azonao amin'ny zavatra izay ataonao anisan'izany hoe inona ny antony hijorinony finoanao, inona ny antom-pisianao, inona no maha-kristianina anao zany fa tsy vitan'ny alahady hoe tsara fanahy dia tsy mamaly ratsy ny ratsy tsara be daholo izany fa pour le moment ianao mbola tsy anenaka zao fa eto izay satranao ny fanontaniako anao pastera votoin'izay tenin'ny namantsika avy any Kanada zay hoe raha ohatra zany ka le hoe fijoroany tsika eo anivon'ny fiarahamonina hatraiza za zany mbola metraka foana hoe hatraiza misy masina zao sosokevitra zao teo amin'ny firenetsika hoe ahoana ny fahitanao ny hevitry ny namana sasany hoe atonga ny Madagasikara tena ofisialy fiangonana ho fanjakana firenena kristiana ohatrany silamo zao dia ity zao république islamique dia tonga dia apetrana mazava tsara hoe zay zany izy dia ny hafa zany dia misadapy tarak'izay dia misy hitako hoe manofy an'izay koa ilay olona amin'ilay hoe ohatra hoe le fanamby taloha iny nalaza be iny le hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ho Madagasikara hatraiza ny fipetraka izay zavatra izay any amina fotom-pisainana fotsiny ve sa araka le teninao teo hoe le corruption masy efa ao anatina système efa ao anaty structure dia misy karazany roa zany mipino hoe tsy maintsy manao intervention directe ao anatina raharaha politika amin'izay mipino hoe miditra amina parti politika mba ahafahany tena concrètement manao zavatra sa hatraiza le fipetraka le izy ny hevitro amin'izao fotoana izay iainantsika zao aloha tsy dia tokony amina fondamentalisme anankiray sahala amin'ny hoe république islamika fantatsika fa tsy ny firenena arabo rehetra no manaiky an'io fijoroany Iran io ary anisan'ny mahatonga ny Iran mbola misalasala ihany amin'le tena eritreretiny hoe zao no ataonay ny amin'ny Israely fondamentalisme zay le hoe tsy mijery afa-tsy izay eritreretiny maharesy lahatra azy ny tiany atao ny hafa rehetra tsy misy dikany daholo ka raha ohatran'izany fisainana zany koa no ataontsika ary tena nisy zany tao aorianan'ny 2024 nisy ny antokona kristianina ny eritreritra andao hanangana parti politika kristianina na andao mihitsy hanangana rafitra kristianina ka tsy atao mitovy rafitra amin'izao fa asiana an'izao asiana loholona asiana apôstôly sy ny sisa tsy mbola nisy tanteraka aloha reny hatramin'izao ny hevitro manokana Jean-Luc dia izao raha ny amin'ny fandehany zavatra eto amin'ny firenena sy eran'izao tontolo izao zany dia manofitsika raha hanangana an'izany hoe repoblika kristianina izany ny zavatra hitatsika tsy inona dia izao raha hoe mamakafaka ny hevitry ny teny fotsiny tsika hoe inona moa ny dikan'le hoe repoblika dia efa fantatsika fa tena andalam-paharavana sy fampitehana ny fieritreretana n'izany zavatra izany ary ankoatran'ny hoe maharafitra anazy fotsiny dia izao hoe tsy efa simba zany tsy azo antoka intsony ny système sy ny structure rehetra zay misy eto ambonin'ny tany dia tsy hitondra fanovana sy fanavaozana zay
mampiantsoantso ny fonony zanak'olombelona maniry zavatra tsara, mateotia ary mahafinaritra. Bon bien, zay le hoe ietsotsika azy raha amin'ny teny frantsay. De raha ohatra ny hoe mamoaka ny hevitry fotsiny de zao hoe za tsy resy lahatra ny amin'ny hoe rafitra anankiray ovana rafitra anankiray. Za manao an'izay foana le hoe ny olona amin'ny problème, ny olona indraindray manao hoe ny rafitra ny mahatonga ny olona manao an'io. Ohatra ny fijerin'ny Jean-Jacques Rousseau ihany zay zavatra zay fa nenahy ny olona mihitsy no simba ary ny olona mila miova. Za mahita misy mpanao politika, mba misy mpanao politika tena azo raisina eto amin'ny firenena, manao fandalinana, manao famakafakana sy ny sisa maharaka ny zava-misy na eto toerana na any ivelany. Fa ny zavatra teneniko foana amin'ny hevitry reny olona ireny de zao hoe tsara, satria fantatsika fa tsy izao rafitra zao mihitsy no amboaritsika kely, de hoe lasa io indray no hitondra fanovana sy fampandrosoana eto Madagasikara, fa le olona mihitsy no marary. De dikan'izay zany de izao ny fiangonana de mila mitaiza ndreo olona reo, mandra-pahatonga an'izay hanehoan'Andriamanitra an'izay sitrapony de izao ireo olona reo izay mahasimba ny firenenany ka manana anarana, andao ataoko hoe anarana fa tsy fijoroana, zanaka fiangonana ary manaiky an'izany fiangonan-dehibe na fiangonan-dehibe kely manaiky an'izany zavatra zany hoe misy zanaky ny fiangonanao fa tsy mahatohitra n'le engrenage be ao. Ny hany ahafahantsika tena mijoro sy mitondra fanovana azo tsapahitanana amin'ny alalan'ny tasy d'huile hatreto aloha mandra-pialaka eto tany de izay ny anahy faharesen-dahatra mamola vola olona tsirairay na tokony olona vitsivitsy izay resy lahatra ny amin'ny filamatry ny tenin'Andriamanitra. Amiko zava-dehibe sy sarobidy ary mila trandrahana le vavaka nampianarin'ny tompo le hoe ho tonga ny atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny Andriamanitra. Misy zavatra lalina ao anatin'iny. Ny kristianina tsy maika fotsiny hoe akaro fa rehefa mandray ny fanavaozan'Andriamanitra izy mahita ny fiainany miova ary matsapa fa hoe na eo atokantranony aza misy fiovana, ny fiainany manokana ratsy loatra taloha fa rehefa nanova Andriamanitra de mandresy izy. Iny no irahan'Andriamanitra hitondra n'ilay fanjakan'Andriamanitra zay efa misy, efa filamatra, efa izy, fa iny no entiny ety an-tany mandra-piavin'ilay tena tanteraka. Ia, misaotra anao ny naza an'izay satria mahatsiaro mihitsy tononoko manokana eto amin'izay le hoe ny olona ve no problème eto Madagasikara sa ny rafitra. De ao zao ny fikambanana misy an'ny Lazaraza Persson dia mize be amin'ilay rafitra de efa niteny azy akolaka moa zany teny hoe tsara ho le structure kanefa raha le olona eo amin'le structure aza no mbola zatra an'le lalan-dririnina dia ny eo ihany ny eo. De mampatsiaro aho ny tenin'ny Elakotsy ny tenin'ny Nenilava tamin'ny fotoan'andro no hoe rehefa misy asa n'Andriamanitra hampanaovina azy na iraka de ny olona ny réflexe ny olona foana de hoe aiza ny vola, aiza ny enti-manana, de ozy izy mama hoe ny olona aloha no arena zay vao ny vola, ny iza aloha fa tsy hoe aiza na inona. Zay indrindra hoe le iza aloha araka ny tenen'i Jesosy tamin'ny Petera hoe tsy nataoko mpanarato trondro tsao fa mpanarato olona. Ka eo mihitsy le problème hoe raha zay zany le izy problème ahoana fazantsika azy hoe ressources humaines ny olona eto amintsika zany hoe tsisy mialatsika hoe tsisy olona azo antenaina mihitsy ve hatreto lay firenetsika de ny fantany napetraka araka le tenen'ny pasteur hoe mila ampianarina, mila approche sa ve zany ny logiciel nampiasain'ny fiangonana efa obsolète
eo amin'ilay fomba hamolavolana an'ilay kristianina. Zay zany fantena petraka. Le kritika le namatsika niakatra plateau to zao dia zay daholo hoe manana an'izao sosy dia lazana ny naterahany zao sosy dia lazaina ny miracle fa le fiampitany le izy mihitsy zany hoe sa ve sanatrian'izao tsy haiko sampitandrina atsika amin'ny rahalahy mianaka hoe le fampianarana ny fampiofanana mpitandrina koa ve misy zavatra tokony iverenana dinihana mba ho contextualiser amin'ny zava-misy eto amintsika sa ahoana satria olona zany problème eto dia nefa iza no anofana olona tsy maintsy ny toeram-panomanana pasteur io zany ny atomboany dia mipita makany amin'ny mpiambona dia tonga hatrany amin'ny hafany tsy haiko ahoana ny hevitra ao amin'izay. Mirona makany amin'izay hevitra ao izay aloha indray ataoko hoe pastora mirona makany ny amin'ny hoe isika ny fiangonana ny mampalahelo dia zao ohatran'le karazan'le rafitra le hoe on expédie les affaires courantes. Le efa manao an'izao dia zao tsy maintsy atao dia zao ny anina dia le lalana rehetrarehetra andehanantsika ohatran'ny efa le hoe lala masaka tsy azo ovana intsony ve. Ny zavatra hitako tsy haiko ahitsio engany ho diso fa raha ny zavatra tsapako ny fiangonana sy ny rafim-piangonana misy eto Madagasikara dia tsy manana rafitra mandinika ny fivoatra ny fiarahamonina zay mitondra azy makany amin'ny hoe ahoana no hanomanana ny kristianina hiaina ao anatin'izao fiarahamonina zay mivoatra zao. Mandinika atsika dia miteny fotsiny hoe meratsy tena loza zao ny zavatra mitranga rianina efa manao an'izao efa mandeha ny illuminatise zao fa mandinika lalina indreny ve tsika mahafantatra hoe inona no ijoroany inona ny aprosiny inona no ataony hanozongozonana anao ny finoana sy ny sisa dia ahoana ny hanomanana. Zaho resy lahatra za tsy mainka any amin'ny hoe fananganana rafitra ilaina ny rafitra fa rehefa fantatra marina zay tadiavin'Andriamanitra amin'ny fiangonana mandeha ho azy foana io rafitra io fa ny antsika le marina le lazainao ny amin'ny neny lava le hoe aza maika manao hoe inona fa le hoe izy lay olona fa ny olona tena resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra resy lahatra ny filazantsara tsy maintsy tsy manana safidy afa-tsy ny hoe manova ho azy ny manodidina azy ka raha izay le kelikely zay no mihitatra zay le lazaiko hoe approche tache d'huile dia tsy ohatran'izao le firenena eritreretra raha ny amin'ny sehatry ny fitantanana fitondrana fandrarana fianakaviana reo rehetrarehetra ireo no misy an'izay zavatra izay no mitranga. Dia ho amanokana aloha Jean-Luc zay ny anahy mahavelona sy manome fanantenana ary hoe mandra-piala amin'ny fofonaiko dia matoky ary mandroso satria mahita fanovana mahita fiovana mahita orinasa zay hoe tena le hoe au bord de la faillite korotana sy ny sisa fa rehefa miova zany raha tsy hanonana hoe hoy Jesao hoe fa le filamatra no ampitaina dia avy eo hoe ay ve ianao mpitondra fivavahana ay ve ianao zao zany zavatra izany ary matetika ny zavatra hita any amin'ny sehatra tsy mino hitatsika ao amin'ny sehatra mino ary zany no anisan'ny mampalahelo ao an-trano mila mamafa trano tsika aloha. Oe za zao anisan'ny voy foana misy tsy mahazo any resaka iny resaka miteny anao teo hoe sécularisation miaro déchristianisation mihitsy dia nanaovako conférence tany Madagasikara foana iny le hoe amiko tokony ho tonga amina amiko c'est un avantage ny déchristianisation satria mioblige atsika hanao remise en question satria tsika zany natory ambony oda malemy foana hoe manana position dominante ny fiangonana am'le hoe fehiny folona ny fiangonana fa
le déchristianisation zany zao fa miazakazaka mihitsy dia amiko tokony eo no tokony ametra-panontaniana hoe inona ny réponse, inona ny valiteny omeny fiangonana manoloana an'io gotereny io zavatra io zany tsika iverina any amin'ny fiarahamonina araka le teninao teo hoe raha ohatra ka rapitso aza nanao toriko tampiangonana tao aminay mihitsy zay hoe supposons hoe rapitso miova ny législation hoe eto Belgique ka hoe foanana ny fiangonana tsisy tsony financement des cultes aty aminay mbola financement des cultes dia ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe move ny fiangonana pré tsy amin'le resaka hoe fahavita-tena miatrika ny fiveloman'ny mpitanana sisisa fa le hoe efa nanomana an'ilay déchristianisation azy efa tonga eo za raha mahita na ny atera mbola somary matoky tena foana le hoe mbola oely zany nefa za tena mahita je le sens fa tena galopante le déchristianisation dia ina nefa ny amiko fomba anankiray ohatra nataon'Andriamanitra nandravana ny tempolo any hiverenatsika ny polipitra atsika raha ny tena marina dia ny fiarahamonina fa tsy ery amboniny polipitra fiangonana tsony zay eo am'izay ianao araka le teny Jesosy hoe maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo voany ambody or nefany manana toe-tsaina esenianina sectaire zany tsika hoe tsika samy mpiara-mivavaka dia ohatra ny alezy rehefa samy psychiatre samy eo amin'ny tompo samy kristianina samy zao fa raha vao mifampikasokasoka amin'le monde entre guillemets extérieur dia lasa ohatrany hoe tsy alezy tsony tsy manakolazaina manoloana an'ilay extérieur tsy tiako moa le teny hoe ivelany fa zay moa ny mety azahoan'olona n'ilay fomba anazavako azy dia zay na tonga amin'ny teny hoe ilay fampianarana mihitsy ve zany ilay fanofanana ny pastora sy ny mpitandrina mihitsy ve zany no efa tena mila avaozina tanteraka indray soloana tanteraka za tsy miteny hoe ny fampianarana rehetra fa ny approche eo zany ohatrany mampieritreritra kely anahy fa miaraba ny vivakotsika tafitoasanay ve nao ia mare nareo maheno tsopoko ok sodra betsaka tompoko na ame fitenenana vivato vaty Allemagne ohatrany tiako raisina kely le satria mahaliana be le hoe resaka rafitra teo le hoe manova rafitra ity misy rafitra ity le rafitra iainantsika dia hovaina ty rafitra ity ny fieritreretako azy ny olona tokoa ve mavita mahova an'le rafitra sa marimarina kokoa ny tantara no manova ny rafitra dia ao ambadika fanamariana kely zany ohatrany hoe j'essaie de mettre un peu de lien zay ny impression koa fa araka ny teny pasteur Hubert teo hoe aleo kokoa raha le amin'le tache d'huile satria inona ny ao ambadiky ny tantarany dia surtout indrindra ireo zavatra reo tache d'huile mifampitoto ireo mahatonga ny rafitra miova fa tsy matetika tsy hoe raha ny ara-tantara aloha zany tsy mifandiniako azy tsy any amin'ny hoe olona misy théorie petrapetraka tsara dia ity no ampiarina dia zay angamba nefa namariana kely vetivety misaotra ny seny amin'izay fanamariana zay fa en fait tena mitombona zay zavatra zay matetika na amin'ny tantaran'ny fiangonana aza ny fitsanganan'ny fiangonana fivoaran'ny fiangonana namakivaky ny taonjato mouvement dia lasa institution dia rehefa ny institution no tsy miaina tsony an'le hoe organisme fa lasa le hoe institution dia organisation dia ny fiafarany lasa monument dia ainareo tsara ny fahitana an'izany misy ny malagasy nandeha namangy ny fiangonana zay nisy ny missionnaire tonga taty Madagasikara missionnaire protestante ry Thomas Bevanne sy ry Griffiths inona ny zavatra hita efa tsy araka le afo be ndrehatra
nandrehatra ny kristianina nanosika azy andeha hitoron'ny filazantsara manerana ny Madagasikara le izy fa ny fomban'Andriamanitra olona no etsehany dia avy eo manaraka ho azy izay fandaminana ny olombelona. Ao ny fitarihan'ny fanahy masina fa isika ihany koa za mahita hoe tena tsy mampino ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ny kristianina mino an'i Kristy fa tsy mahazo sehatra izy ireny nolay establishment le hoe efa misy anina dia raha vao tsy dia manaranaraka ny fijeriny ihany ianao dia efa tsy tafiditra ianao, tsy lasa ao ianao. Ny farany tiako tenenina dia izao hoe raha ny resaka le hoe déchristianisation teo tsika marary be amin'ny sofina na amin'ny fon'ny kristianina zany nefa réalité misy olona miezaka tena miasa andro aman'alina fa ny anankiray mba eritrereto fotsiny eto Madagasikara raha isika tena mieritreritra amin'ny fomba matotra ary mieritreritra mametraka paikadiny amin'izany hoe ahoana ny atao ny eritrerirana an'izany ny islamisation ahoana ka ny hany andresentsika n'izany zavatra rehetra zany ny andresena tsy le resaka le hoe reto zahay oye zay tsy maintsy mbola misongadina ny fivavahana kristianina ny kristianisme tsy voatery hipetraka ho rafitra be eo amin'izao tontolo izao mila tadiditsika zany fa mila misandratra ho mpanjaka amin'ny alalan'ny fiainan'olona anankiray na tokon'olona kely izay mety hoe tsy niavina ny tompo Jesosy fa ho avy ny fotoana izay isehony amin'izay hoe izy lay mpanjaka ny mpanjaka andrian'ny fiadanana Andriamanitra mahery izay resahana sy mahatonga andray koa aza hoe adino indray ny eto an-tany fa efa mieritreritra n'izany zavatra zany tsika fa ny sitrapony dia tsy maintsy tanterahana etỳ an-tany tahaka n'ilay fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra any an-danitra ka misy terme indray mandeha tamin'ny fandaharana nataony Jean-Luc ihany raha tsipiko atsika eto indray le izy hoe eritrereto lalina le hoe déconstruction raha miresaka fitondrana fitantanana fanovana izay dia manao hoe io le zava-misy dia tsy maintsy atao dia izao dégelena le izy tsy déjeunena fa dégelena dia rehefa le mananon'iny mihitsy le izy iny fa tena dia amin'iny izay vao omenao forma izay sahaza arak'ilay sitrapon'Andriamanitra sy filan'ny fiangonana hijoro vavolombelona eo amin'izao tontolo izao dia vita zay zay vao regelenao indray manatanteraka n'ilay antson'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao zay le processus na déconstruction fa tsy le hoe falimandrava tsy ilaina io ravitra io fa zao fa mandinika lalina inona ny lesoka tato inona no hatsaraitsika dia ohatrany inona ny endriny izay ilaina dia andao amboarina amin'izay tonga am'le teniny le vavaka nampianarin'ny tompony mihitsy efa nanaovako fandarina koa le hoe tonga ny fanjakanao hoe ety an-tany tahaka ny an-danitra zany hoe tena ho anà manokana zany ny olona masy ohatrany hoe nitenen'ny docteur Saimanary tamin'iny hoe variana be amin'le resaka eschatologie ny tsika hoe ny any an-danitra ny atongavan'i Jesosy fa tsika indray nanome message torinay manokana ohatra atao mipeza aloha dia ny hoe ahoana ny atonga nyity tany ity ho lasa lanitra zay indray zany no karazana déconstruction mitohy am'le nanao teo ahoana ny atonga nyity tany ity ho lasa aloha ataoko hoe paradis satria mety maty loatra amin'ny sofiny io na mena hoe tsika no any an-danitra ny tanjona ho an'alo le lanitra tsy tanjona tsoa satria efa nomen'Andriamanitra izy fa ahoana ny atonga nyity tany ity ho lasa paradis ka misy tenin'ny Mohamed Amer Méziane ty misy ny teny hoe en voulant faire descendre le ciel sur la terre on peut aussi la saccager aux izy
zany hoe le fanjakan'Andriamanitra zany na dia ampidimy eto an-tany tellement matanjaka le fanjakan'Andriamanitra tsy proportionnel am'le misy eto hoe ahoana eo indrindra tsika zao ahoana ny tsy te hoe adaptena fa hahatonga an'le izy mba hioka ny mamin'le fanjakan'Andriamanitra ilay zava-misy eto an-tany. Eo zany no hitako hoe misy problema dia eo nefa ny rôle ny fiangonana passerelle am'le hoe izy mitetezana mampiampy tsy fanelanelana fa passerelle araka le terminao teo hoe nana vady comme le terme hoe ama bibliste hoe zay ny traducteur de la Bible amiko ny pasteur. Le traducteur tsy le mpandika fotsiny hoe zao ny dikanteny teny fototra fa ahoana ny traduisena an'iny amin'ny langage n'le olona, ahoana ny traduisena an'iny amin'ny quotidien n'le olona, ahoana ny traduisena an'iny amin'ny fait andavanandro, ahoana ny traduisena an'iny amina mentalité an'le olona. Zay travail rehetrarehetra zay zany a c'est un travail colossal. Dia nefany a raha ny fijeriko za zao nofanina tamin'ny toeram-panomana pastora tsy zay na nisy taty ivelany aza za tsy miteny hoe na Madagasikara ny obsolète na ty ivelany aza dia hitako fa tsy mirépondre an'izay intsony fa lasa tavela be am'le resaka dogmatika be zay tsisy maharatsy azy. Za personnellement zao miantso afoana ny mpampianatra anay any faculté hoe andao farano ny doctoranao sa za tsy m'intéressé atsy le izy satria za hoe inona ny utilité an'le izy je vois plus l'utilité an'le izy nefany zareo zany sollicité an'izy dia nana hoany tiako atao zao mitady olona anaovako boky sy ara-asany hoe ohatra zao hoe ny avenir ny église rapitso dia ny manoloana ny intelligence artificielle. Niomana an'izay zay fiangonana ohatra ny somary variana ny fiangonana or nefa le monde misy atsika efa tena miazakazaka makany tsika nefany tsy misy préparé fa atsika mbola le hoe le fraternité ny fiangonana sisisa dia nefany iny covid iny efa signal amiko signal fanataon'Andriamanitra dao hoe vous devez y penser fa tonga eo amin'ny kikiondalana anankiray tsika zao zay iova tanteraka ny donna rehetrarehetra pré am'izay ve tsika eo le mampaminany ny fiangonana hoe est-ce que nous sommes prêts à entrer dans la nouvelle ère post-modernisme zay efa ao anatiny mihitsy fa ohatra hoe mbola nostalgique am'le fiangonana dadabe zay tsara satria zay contexte tany dadabe zay ny ilainy dadabe fa am'izao tsika génération tsika zany za zany mahita hoe tsika am'izao deux chaises ny ankizy efa ary am'le monde culture tsika mbola sady tany amin'ny monde ny dadabe no amin'ny monde ny ankizy efa ho avy no eo anelanela dia tsika zany ohatran'le cobay angamba tsy fantatro eo anelanelany eo sady partagé am'le deux mondes no eo zany dia eo indrindra zany hitako hoe ahoana ny basculevana am'izay paradigme vaovao zay satria tsy azo elana izy araka ny teny pasteur Hubert teo le déchristianisation c'est un fait efa tonga amin'ny fin ny cycle atsika na hivavaka sy fahadian'ny eto mandritra n'le roa volana c'est une réalité surtout hoanina pahiratin'Andriamanitra zay maso hoe aty aty ivelany dia mahatonga asarotina ny Madagasikara hoe oléretsy aza faly fotsiny mahita le fiangonatsika feno fa reo ankizitsika mameno fiangonanao Madagasikara efa tsy ao tsony fony ny vatany fotsiny sisany ao satria hoe bon tradition eto amin'ny tanàna tsy maintsy manaraka anio ka eo hoe est-ce que nous sommes prêts à vivre un nouveau modèle du christianisme tena hoe modèle du christianisme eto am'izao fiarahamonina misy atsika zao zay zany zavatra hitako fantanina ngeza be ty anatiko zany tsy haiko ny hevitry pasteur Hubert am'izay ny hevitro mifanindran-dalana am'izay zavatra lazainao zay nisy mpandinika fiarahamonina Evelyne Sulero no niteny nisy fanehonan-tsary nataonao teo nampieritreritra teo hoe ahoana tokoa moa zany le hoe ny ray aman-dreny latsaka nelanelany sahala mikaka hoy ny fitenenan'ny malagasy zany efa nilozan'ilay harena sotoavy mpiangonana sy ny sisa tany amin'ny lasa manembona an'iny izy ny zanany tsy arany fa efa lasa ry amin'ilay tontolo vaovao tontolon'ny
intelligence artificielle tadidiko tsara 2 taona lasa tsika ny resaka n'io intelligence artificielle io mbola ohatran'ny fahotana mahafaty hoe ny fiangonana tsy azo anana zany tsisy resaka an'izany ohatran'izao zao mandeha ho azy le izy ary zay tsy mahalala ny amin'io sy ny mampiasa an'io de ho very de mety hiteny indray tsika zay le hoe ny fomba fijery fondamentaliste de hiteny hoe avy am'le bibidia io avy am'izay ny voan'io de mijanona eo le izy tsy fantatsika fa ny zanatsika ao anatin'izay fotoana zay efa voaremby ihany ka le zavatra nylazain'ny Evelyne Sullerot de zao hoe io ankohonana arak'le niniavan'Andriamanitra azy io no manana andraikitra mampita sotoavina Salamo 128 no raha hoe fijery kristianina no tenenako azy fa ny anazy moa zany de le hoe amin'ny maha sociologue azy de zay nijery any Europa nijery amin'ny Frantsa izy de mampatahotra noho ny faharavan'ny fianakaviana sy mba ilay modèle familial par excellence nefa zany zavatra zany no amariny le professeur zay tena ny marqué mihitsy tamin'ny fivoriana tamin'ny 7 tany amin'ny fivorian'ny firenena mikambana ny adina hevitra ny amin'ny hoe endrika fianakaviana manao ahoana no mety ho an'izao tontolo zao tentan'ny katolika ny tentany tamin'ny anaran'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly nasaina tany de ny tentany ihany koa ny lobbyinina be ny inona moa ny LGBT sy ny sisa zany fa ny anankiray nandahateny tamin'izay mbola ao aminy koa moa ny exposé nataony satria vita le izy de tena nangataka hoe mba mangataka omenao copie an'iny exposé nataonao iny professeur Didier Lecaillan ao amin'ny Sorbonne université en Sorbonne de nanazava izy nanazava ny amin'ny fandehan-javatra ny Europa sy ny sisa conclusion mila miverina amin'ny modèle monogame sahala am'izay lazainy ao amin'ny baiboly tsy kristianina zany tsy docteur en théologie zany fa zay zavatra zay ny teneny de io le lazainy Evelyne Sullerot hoe raha ny famille rehetrarehetra ny tsy miandraikitra fa lany andro mitsikaraka satria phénomène de survie zao mahazo ny fianakaviana no anina an'io aza tsy misy tsy ho hita de lany andro mitsikaraka fotsiny sisitsika ny zanatsika tsy misy repère ary tsika tsy mampita dia manimba atsika zay ny sosokevitra am'le izy fotsiny le hoe andresena zany rehetrarehetra zany dia ny famolavolana sy ny fambolena misy boky zay nosoratan'ny Harry Blamires La pensée chrétienne zay ny titre amin'ny teny anglisy moa izy fa raha dika amin'ny teny frantsay amin'ny teny gasy de le hoe zay fisainana ny antsoina hoe fisainana fa mifandrindra le izy saina averiko foana za miady am'izay foana ny androm-piainako hoe plaidoyer pour une foi intelligente fantaro zay inonao fa aza mitsingevaheva fotsiny de nefa le izy tsy hoe be saina arak'le hoe vanim-potoana misy atsika zao fa saina kristianina de manome izy hoe izany saina kristianina zany de mino ny antsoina hoe orientation supernaturelle zany hoe ninona zavatra mitranga eto ambonin'ny tany de zao mbola afaka maneho ny fahefany sy ny heriny Andriamanitra de milaza ihany koa izy raha anana an'izany toe-tsaina izany ny taranaka ty aoriana ozy izy de hoe ny faneketsika ny hoe ny fotoana sy ny zava-misy zay iainantsika ankehitriny de misy fifanohizana foana ara-panasy mandrak'izay ny zavatra ataotsika zao matoatsika sasa manaonao zavatra zay mahafinaritra ny saitsika tsy raharahitsika zay vokany de zao satria efa ny laviny olona lay refo mandrak'izay
dia aoka koa ny olona ozy izy be azo ny taranaka hatsapany hoe misy ny antsoina hoe ratsy zany, tsy arakaraka anao ny ratsy fa efa mipetraka mizany ratsy zany ary ny ota fototra no mamaritra an'izany ozy izy ariblemira ka sahala misy ny ratsy ozy izy dia misy ny marina tsy azo ovana. Ny fanambaran'Andriamanitra an'io dia mazava tsara hoe filamatra tsy adikevitra. Dia ny faneken'ny fahefana nieritreretra be tamin'io hoe efa tany amin'ny taona faraparan'ny taona 770 no nisoratana fa ny teny izy hoe ny saina kristianina dia saina mandala ny sy manaiky ny antsoina hoe autorité fahefana. Jereo anie zao tontolo zao iainantsika manomboka ao amin'ny dada sy neny mivoaka any amin'ny fokotany mivoaka any amin'ny fitondram-panjakana fitondram-piangonana vao hitsakitsaka tsy fantatry ny olona tsony zany hoe fahefana zany satria nahoana tsy mankato an'Andriamanitra ihany koa izy. Ny fitsonjovana ny olona io averiko foana ary mampalahelo any amin'ny sehatrantsika kristianina no mitsinjo kokoa ny olombelona no ny ao anatin'ny fiangonana dia mampalahelo zany zavatra zany. Dia ny farany teneny moa dia zao hoe ny zavatra rehetra izay iainantsika ifaneraserahantsika sy ny sisa dia izao misy dindo ara-tsakramenta zany hoe manana heviny daholo ny zavatra ataontsika miteraka inona zany miteraka andraikitra amin'ny fiarahamonina eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny velona zany. Dia hoy aho hoe azo atao ny mampianatra lalan'izany tsikelikely programa mpanabeazana ao anatin'le déconstruction angambany zany zavatra zany zay ilaitsika. Soatra pasteur, iverenantsika moa le lohateny base le amin'le resaka fondamentalisme amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-piangonana. Za mahita hoe ny fiangonana zany tokony ahoana ny ahafahana nana zany zay mihitsy izy hoe ilay mampiinteresse ny vahoaka tsy ho consommateur fotsiny tsy ho citoyen lambda fotsiny fa atsapahany hoe izy dia afaka mitaky zavatra amin'ny mpitondro. Io toetsaina io zany tsy misy ao Madagasikara. Zay zavatra zay nefa ny fahitako azy lacune avy any amin'ny fiangonana tsy nametraka an'izay hoe ianareo ane ka tsy subalterne, ianareo ane ka tsy sanatrehan'izany mpiasa ny fanjakana fa ianareo no mpampiasa mihitsy ny fanjakana. Dia ilay toetsaina le hoe mitaky zavatra avy amin'ny tsy hoe miandrandra fanampiana le assistana foana le hoe inona indray no ampiananay varitsinjo menaka sisa fa le droit manana droit izy hitaky eo mihitsy zany ny défaillance ny fiangonana sy nanome an'zareo le hoe inona ny atao hoe citoyen ny mitaky an'izay zavatra zay ka eo zany mahatonga am'teny hoe tahotra ilay fiangonana ve satria mialatsiny any teny hoe ny fiangonana koa efa nisy fotoana nanana couleur politique na ny eo anivon'ilay fiangonana tsirairay teo anivon'ny FFKM zany efa tsy manana ny crédibilité antsonina na hiteny ary izy satria andrainesana feo hoe ty plus ou moins atsy plus ou moins roa dia tsy maninona atao ahoana moa fa rehefa le chef d'institution efa manana ny fironany fa lay pasteur any amin'ny fitandremana mihitsy lay pasteur any ambanivohitra tsy ny sisa tokony isy karazana fampianarana mihitsy teny hoe ianao mihitsy no mitarika ny olona ny amin'ny fitakiana zao anome ohatra anankiray tsy hoe tena tadidiko tsara fony mbola tany ambanivohitra tany an-tanikatsika avy eo omeko fitenina Ijery Rakoto misy kristianina teo amiko nanana tany zay tadiavin'olona vidiana tany tsy de manao ahoana tany poma kely zay valeurna 25 millions de taitra be nanatona ana le ramatoa pastora ozy izy 25 millions ozy izy ty tany ty de ahoana ny hevitrao amidy ve satria eo zany le tiako teny hoe le implication amin'ny vie sociale de za matsa le ramatoa hoe ohatrany hafahafa ho azy ny zavatra ny taninao tsy de manao an'io de 25 millions no anaovana azy
misy zavatra mampiao aloaloha jerena zany de miantsolona mitsirika an'le tany dia io tany io nefa ny rehefa avy eo rehefa nijoina misy harenakibony tany misy malala de rehefa nisy harenakibony tany valeur amina miliara ilay harenakibony tany dia za voafetra ny fahefako fa le plaidoirie zay izy le plaidoirie zany le plaidoyer amin'ny autorité ho an'ilay ramatoa zay tsy afaka manao ninonina ny amin'ny hoe aza midy io tany io raha ohatra ka valeur io fa raha io tany io tena farafa kely ohatra zao de ny zavatra ny impact an'izy de zao tezitra tamiko ny be ny tanàna teo amin'ilay tanàna hoe inona ny idiran'ny pastery amin'ity raha ty fa tena hoe eny ambony pilipitra eo indrindra le izy eny ambony pilipitra no anjaranao fa tsy aty amin'ny affaire carrière-mbato de zao nanontany le ramatoa ka en tant que berger na responsable na fiangonana na olona ambany fehimpolo io dia manome minimum manay information de donc zany zay le hoe ahoana ny afahana sensibiliser an'le citoyen satria resaka avy aty amin'ny mpitondra fiangonana zany hoe ianareo tsy citoyen tsotra fotsiny assisté fa citoyen manana droit manana zo mitaky zavatra amin'ny fanjakana ny am'izay fahefana ambela eo zany zay chaîne fiampitany zay ny amiko hoe misy lesoka tokony hoetreretina zay fomba afahana mampisy an'izay zavatra zay i jerakoto ve andray fitenerana azafady fa lasa tsy tafiditra ny ianao iny andray anjara kely aveza aloha ianao ia fa le miaraba alohana i pasteur Mirahalahy Mianaky avy aty Madagasikara io eto Tanindrazana ary tena miaina tena tanteraka ao anatin'ity catastrophe nilazako anazy saina catastrophe sociale catastrophe économique catastrophe spirituelle catastrophe tout partout e misy ery zay tadidiko hoe tout le monde est cadavre de mba andray anjara am'le réflexion za moa mpanaraka page-ny RGL tapatapaka be mandeha maheno ve ie maheno ia anaky point anaky telo angamba ny tiako resahana tsy fanionkevitra izy fa hoe zavatra sokafana zany voalohany aloha verina kely am'le tenin'ny pasteur Zokray Mandray Libera teo am'le hoe ny olona aloha mbola débat be zany io e ny olona ve sany rafitra sany ny olona mbola débat be io fa fanionkevitra ko fotsiny de misy zavatra nafinaritra anazy zay nisy teny Bekoto nitarika Maly eo makasika an'le hira hoe le ndrema tany Frantsa izy nao spectacle amin'ny Maly eo de efa miprésente ny hira iny izy de zavatra niteneniny de hoe tsy nisy teraka ho jilamboto tsy nisy teraka ho mpangalatra tsy nisy teraka ho corrompu tsy nisy teraka ho ratsy zany sisy teraka ho ratsy hoe prédestiné ty olo ty de tsy maintsy ho zao fa itsika ao izy fiarahamonina no mikolokolo an'io mahatonga ny olona ohatran'ireny ina moa le fiarahamonina ke zany mazava ho azy ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fiarahamonina ny fokotany ny fanjakana ny lalàna mamolavola an'izay olona tsirairay maizy azy anazy zay arakaraky ny fampitana le afatra sy fiantefan'le afatra fa ohatra maresy lahana anazy zany tsy nisy nateraka fa le rafitra manodidina an'le olona no lasa mamolavola an'le olona rehefa avy eo bon zay tena hoe débat lava be ndray iverenantsika fa samy juste hoe natadidikely zay tenin'ny Bekoto nitarika Maly eo zay ahako ny faharoa efa voatenin'ny pasteur SGL teo ihany le izy mahakasika ny FFKM bon ny FFKM moa zany amin'ny fahafantarako azy amin'ny ankapobeny de ohatran'ny hoe plateforme ny fiangonandehibe hitondra ny marary sy ny marary ny vahoaka ohatran'ny hoe solombavam-bahoaka izy fa tsika solombavam-bahoaka n'ireo mpino amin'ny ankapobeny ve
fa solombavam-bahoaka tsotra fotsiny io zany mbola manjavozavo satria misy la mila pitarika koa le olona lay zany anaty zany ary efa nanao nge ny etsika fotsy ohatra misy many makany politika kely etsika fotsy fa tsisy manaraka ny teny zao pasteur Zaka teny Coliseum ataona vaivay mihitsy fa nijanona fotsiny ho fitoriana le izy fandraisan-dahatra fa tsy nivadika hoe araky le teny Ergela hoe inona le acta non verba mpitondra fiangonana ianao oui marina hoe eny am-pilipitso fa inona le acta ao ambadik'izay mety somary mety aka ohatra mety tsy fantatra hoe politiser sa tsy politiser tsy fantatro fa entre guillemets nisy fotoana ke tamin'ireny président teo aloha Ravalomana le tamin'ireny afirana efigène reny tsy raha tadiditsika ny guerre fratricide antarana samy mitafika fa nisy pastora anakefadany akatratiny ary namoiny ainy mihitsiny bon politiser sa tsy politiser mbola tsy dihity salalina loatra fa hoe atraiza tokoa ary le engagement resahantsika izany le tiako tenena le modèle na le engagement le pitarika koa mety miandry an'izay koa ve le kristianina vy de misy tsy fantatro i pasteur nareo amaly hoe fa mbola volana reny percupa ao anatin'ny taona reny za luterana 67 fa le miaraba le namana niditra teo ahako fa mbola volana reny percupa reny ve tsy matsy malala fa sao de anatin'ny reny koa no ampidirina hoe ho an'ity taona ty tompoko de fanarenana ny firenena ny percupa tsy maintsy ampitaina tsy fantatro entre guillemets miteny fahatany zany hoe miova kely koa zany le modèle le fitoriana hoe manaraka le toetrandro hoe inona le besoin le firenena de fanaraka am'izay ve le percupa arafitra ohatra mandalo aitany mandalo ady le firenena tokony fanaraka sanatria zany tokony fanaraka am'izay zany le percupa arafitra toriana isaky ny alahady ampianarina tsy haiko faisabilité zany fa zay mahatonga ana manontany hoe fandrafetana le percupa reny efa tokony contextualisena zany le izy fa tsy lasa araky le tenyle namana teo hoe lasa routine fahagagana rano ny divay ny rano lasa divay ny jamba na hira raha lazarosy mitsangana ianao lasa tsy contextualiser le fampianarana sy le fitoriana teny farany amaranako renazy angambany miverina kely am'le hoe modèle na kristianisme na modèle ny tsy fantatro hoe sao de efa obsolety mampametram-panontena tokoa le izy satria tena za pragmatika fa misy firenena nge fantatritsika zany sinoa boudista ohatra izy lasa lavitra izy na économie na économie na marina misy mafiany misy rongonany misy rehetrarehetra fa misy prospérité kokoa izy zany zay le hoe te tantakany any an-danitra ho anazy le hoe te tantakany an-danitra zay prospérité spirituelle et de fait tany de fa iainana ina moa le te prospérité na hoe sérénité spirituelle raha voakan-trano ange anao tsy tokony atao resan'entaka zay sérénité amiko sérénité spirituelle prospérité spirituelle zany amiko hoe efa samy matahotra an'Andriamanitra daholo ny olona matahotra ny an-datsara matahotra ny amondro fa any amina firenena ataontsika hoe tsy kristianista tsy kristianina loatra ara no ahitana an'izay hoe te atany takany an-danitra zay prospérité zay kokoa de mampametram-panontany tokoa sao de le modèle mihitsy koa nefa obsolete araky le resaka teo zay nanga matsetratsera tsara raha pisitra de miandramarina mihitsy anao zay mafiso kely le teninao le hoe percupa sy ny sisa io moa zany tena problème ngeza be io au niveau théologique fa ny zavatra hitako mety azo ampiarina avy hatrany satria ty fandarina ty moa mihaino daholo ny tompona andraikitra any de am'ireny karazana fivorim-be hoe zaika be ny tanora efa revoka hatram'izay misy fantany teto hoe mavarinanao mba nanatry betsaka iazy hoe zaika be na tanora fikambanam-behivavy fikambanan-dehilahy tsy haiko daholo zany tsy miapporter réponse ana problème réel fa mbola hoe mialatsiny hoe hianatra ny boky ny amosanao atao any Majunga amin'ny fikambanan-dehilahy mianatra ny boky ny romanina séculalady zay tsy ratsy tsy liko tsara fa inona le problème réel hoe inona ny tokony resahana amin'ny momban'io ohatra zao hoe manao zay zao hoe eto amin'ny fiangonana eto hoe ny problème ty andafy de hoe l'enfant roi devient l'enfant Dieu de nanao an'le conférence io zay zaraina amin'ny olona tonga ny olona tsy mpivavaka fa nataoko anaty culte zany hoe alady anankiray ao anatin'ny volana de nataoko conférence thématique ho an'ny any ivelany
dia de nanao annonce any amin'ny gazety nandoha vola mihitsy publicité dia misy olona tonga zany a izay hatramin'ny tsy kristianina satria mijaly izy amin'ny éducation'le zanany hoe aty andafy anie ny zanaka Andriamanitra tsy azonao kapohana aty andafy a afaka miantso telefôna ny zanakao any amin'ny hoe kapohan-dada dia tonga amin'ny polisy dia mampiditra menoty anao dia désarmé zany ny ray aman-dreny aty fa miakohoka eo alohan'ny zanany daholo ianao nefa kristianina hoe zaro amin'ny lalana tokony anehany zanakao ty zany lalam-panjakana mampitahotra anao hoe tsy mahazo midaroko eto le zaza manao ny atao eto ny fiarahamonina eo zany le ray aman-dreny tsy hitan'izay aleo hoaizy izy tsisy olona tsony afaka hanampy azy dia natao le karazana conférence kely ohatray a tsy be dia be le olona fa hita hoe misy olona ciblé mila an'le izy ka maro le tenao zay hoe tokony fieritreretra any amin'ny sampana ny miapporte hoe inona manao lecture ny zava-misy zay le matao hoe manao ny rôle tangona hoa dia manao traduction ny problème de société dia mitondra fampianarana rehefa avy eo tandrify amin'ny fa tsy hoe zay na tonga ny teny teo hoe le intelligence artificielle teo hoe raha mahatonga inona nanay fonce manokana amin'ity resaka média parallèle ty Facebook TikTok efa mitatra anaty TikTok zay zao dia satria io ny tonga eo am-pelantanan'ny olona ohatran'io zao eo an-trano zao monsieur Jerry zao dia eo izy a tonga eo aminy izy misy olona anaty bus misy any ampiandrasan'olo misy olona tena hoe eo am-pelantanany l'évangélisation de proximité tokony hoeritreretin'ny fiangonana fa tsy l'évangélisation de masse tsony le masse le hoe any am-piangonana dia io dia hita hoe naomby kokoa fa Jesosy miresaka amin'le vehivavy Samaritana dia tonga dia takotaky le izy satria le vehivavy io manana problème izy Jesosy tamin'ny Nicodémos raha mandinika nareo a ny vérité ny soratra masina matanjaka rehetrarehetra tsy navoakan'i Jesosy raha tsy ao anatina tête à tête fa tsy teny amina tany am-piangonana tany amin'ny tempoly na teny Kalamanjana fa resaka mangina raha miresaka Jesosy Nicodémos zany any a za tena lasa saina tsy tokony ho resahan'i Jesosy amin'olona anankiray fa tokony olona be dia be satria miresaka conversion izy nouvelle naissance izy zavatra goavana be amin'ny pilier ny fampianarana kristianina comment se fait-il rangahy anankiray no nahazo an'io fampianarana io ary en tête à tête zany hoe personnalisé ary tena anazy manokana dia za zany tena bascule tanteraka zao io pasteur Hubert misy hitovizany amin'ny rahalahy mianaka fa izy moa any amin'ny fakafany dia hoe tena najanoko tanteraka amin'izao fotoan'izao l'évangélisation de masse fa aty amin'ilay hoe manao tolotra amina hoe inona daholo catalogue na fampianarana azo atolotra ny olona dia iny ny olona dia am'izao fa manomboka misy ray roa telo efatra dimy mangataka hoe za manana problème manokana mihitsy amina resaka ity addiction ity manana programmany amin'izany dia ianao dia mandeha am'izay le tolotra zany hoe voatery zany lasa ohatran'ny hoe à la carte ilay fampianarana satria zay aloha ny besoin pressant le olona hoe maika dans l'urgence après mitonga ny fitezam-pana ny fiangonana sisisa fa zay le hoe mitondra réponse zay no hitako problématique angeza be tsy misy ka dia piste de réflexion zay tenen'ny jererako zay fa misaotra anao nanome zay tsirikevitra zay fa dia mirasonera to pasteur Hubert verina kely amin'ny pasteur Hubert hoe efa mandeha ny fotoanatsika fa misy fanontaniana koa ty zay mampieritreritra am'le hoe ahoana re ny ahoana fatsika hoe botolo ahoana ny ahafahana midébloquer an'izay blocage ny tenena zay satria mila dégeler nao zay anao aloha voalohany dia avy eo verina ndray eo zany tsika comment faire arriver à ça misy zay déclic zay voilà pour en arriver à ce déclic efa hita zany izy hoe tokony ho ato fa ahoana no inona no ahafahana tonga am'izay manoana le hevitra ao teo aloha le hoe efa tena lasa be mihitsy efa adiny roa mahery tsika tiany afaka tohizantsika hatramin'ny 12 fa anankiray misaotra an'izay nanaraka aloha satria atarafana ihany hoe zavatra mahaliana ary tsy mahaliana fotsiny fa zavatra tsapantsika hoe mahakasika ny fiainantsika tsy ny fiainantsika manokana ihany fa na ny fianakaviana na ny firenena zay zava-dehibe
fa na izany ara za angamba hoe tia sisa novaliako farany de afaka toizantsika manaraka angamba ndra ohatrany hoe tsy mampaninona ny Jean-Luc zay. Ny tiako tenenany am'le ahoana ny anaovana an'le degel, io le tiako tenenina le hoe zaho de morona makany am'le hoe ny olona sy ny antokon'olona aloha miova de rehefa misokatra ny sain'ny olona de mieritreritra izy hoe ity am'izay no ataotsika. Fa ny manao zavatra tonga de manao zavatra fotsiny am'izao io ara-pitantanana, ara-pandrarana de hita foana ny voka-dratsin'le izy. Mamolavola kristianina babon'ny Kristy eo anivon'ny sainy. Zay foana ny anahy angamba no tiako tsindrina. Raha manome ohatra tamin'ny lazainy Ngadjery Rakoto teo zao ohatra le hoe misy assertion fitenin'ny olona be de be eraky ny tanàna amin'ny radio ary hain'ny olona mihitsy ny mampita an'io amin'ny hainy vaky jery sy ny sisa. De mihinana ny olona ary mino an'le izy hoe mahotra marina zany be koto mihitsy ohatra ny iran'le izy hoe tsisy nateraka ho ratsy zany fa le olona mihitsy le fiarahamonina mihitsy ny ratsy any. Fa tsy nametraka fanontaniana tsika ohatra ao zany le hoe famolavolana ny kristianina tsy hihinana amam-bolona, hoentin'ny olona vy de meka vy miakavanana, manao politika de manao politika, tsy manao politika de tsy manao politika, fa mahafantatra hoe ity no antony ijoroako. Raha manome ohatra fotsiny aho hoe raha sendra misy ohatran'izay Ngadjery de hozy izy hoe efa nieritreretintsika ve hoe ny olona ve zany de conditionné hoe rehefa natsipy ao anatin'ny fiarahamonina feno loto de tonga de hitsambikina ao izy, sa misy ohatra le hoe fa tsy manana libre arbitre ve, ahoana ny amin'io libre arbitre io, apetraka koa zay zavatra zay. De ny am'le hoe lany andro ny fiangonana sao de lany andro rehefa obsolète le izy, mety le endriky ny fiangonana no obsolète ary zay no ndresantsika na nipazantsika teny teo hoe andao aloha hijanona de andao fakafakaina ny zava-misy zay le degel, zay le déconstruction, zay le déchristianisation. Mila mipetraka de dinihana lalina zany, manana olo-kendry, manana manam-pahaizana ny fiangonana, fa le finiavana anao an'izay fotsiny zany hoe andao hoe hipetraka de anao an'izay. Tiako tsindrina am'izay de izao manohy an'le resaka be koto teo ny fond aloha no eritreretina, zay vao ny forme. Tsika miteny fotsiny hoe efa lany andro ny fiangonana, le sarin'le fiangonana sy le fomba ny fiangonana ve ny resantsika. Satria ny marina de izao nataiza tena nitoriana ny fototry ny filazantsara de nitondra fampandrosoana sy fanafahana na tamin'ny saina, na tamin'ny fiarahamonina, na tamin'ny fitondran-tena, na tamin'ny fifandraisana. Amarina azo amarina misy justification amin'ny lafiny maro zany zavatra zany na ara-tantara na zavatra hafa zany. De reny zany no mahatonga ana misintona an'le hoe inona no atao. Zay aloha ny hevitra hatreto, maniry ny isin'ny kristianina hitsangana de hizara hoe ary maninona raha manao an'izao. Zany ny fiasan'ny fiangonana, tena iray isika, tsy hifanilika isika, tsy hifanipaka isika, fa anambatra an'izay le hoe nomen'ny tompon'ny fanahytsika de hijery hoe inona marina ny zava-misy mahazo atsika ity na amin'ny fiainan'ny fiangonana na amin'ny fiainan'ny firenena. Merci pasteur. Alasy be ny fotoana fa apiditra ny tena matsika anankiray ty farany ngamba satria efa niandro elaela teo ihany izy miaraba ny Andreny Irina Razafy Maharo tompo de faly mandray anao avy aiza ianao raha sy madiso. Tsy maheno feonao zay, tsy tonga aty ny feo. Allo, ohatrany tsy mandeha ny micro.
tsy tonga aty aminay misy problème ohatra nanesy pasteur Hubert tamin'ny maraina koa ty ngamba tena ilana tsy fa tena tsy reny feo e ya eny ary ngamba ny ambaraparana atsika tsy haiko inona ny afatra farany na de fozy pasteur teo ty ny fantaina fara fa message farany ampitainao amin'ny mpanaraka ny fandarantsika androany tena ampy angamba zay nizaraiko zay misaotra ny namana rehetra izay nanaraka an'izao fandarana izao tena faniriako dia ny hitondrany zay hevitra sy zavatra rehetra nozaraina teto fieritreretana lalina ho atsika tsirairay avy tsy maimaika fotsiny tsika zay le hoe miala am'le lasitra mahazatra fa tena andinika hoe atraiza ny fahamarinany zany zavatra zay resana amiko zany de atraizany zavatra zay tokony hiovako ao anatin'le izy fa tsy hipetraka fotsiny tsika ny amin'ny hoe tsy mifanaraka tamin'ny zavatra efa nazatra zany de aleo ajany ny fahamarinana io indraindray amintsika kristianina zay le hoe ny endrika isehoan'le fondamentalisme de tonga de hoe zay marina de zay ka ahoana ny ilazanao hoe marina sa tsy marina io no izy ka rehefa mino ianao tsara rehefa tsy mino ianao ho very any amin'ny afobe matetika atsika miteny an'izany fa matetika tsy afaka mivalide akory sika ny amin'ny fitenenana hoe fa nahoana moa no Jesosy Kristy no mpamonjy de zay mampimerina indray any am'le hoe fotoana tokony hipetrahantsika hieritreretatsika lalina ny amin'ny fijoroantsika ho mpanaradia amin'ny Kristy izao zavatra izao ary hanetsehan'ny tompo atsika tsy atahotra ny zavatra izay atsika manana fanantenana isika fanjaratsika manao hoe ahoana no anasongadinana zany fanantenana zany de hoy Petera le teneniko tany aloha hoe vonona mandrakariva hilaza ny antony fanantenana manoloana ny zavatra mahatsiravina miseho eto amin'izao tontolo izao eto amin'ny firenena ahoana no anehoako ilay fanantenana velona ho amiko zao pasteur ny afatro farany de ny hoe iverenako le teny teo hoe vers repère ny olona ozy pasteur teo ary le repère ny eto zany de le mpitarika koa na tiana na tsy tiana de mitady leader charismatique foana ny malagasy zany hoe le charisme n'ilay mpitarika koa anisan'ny repère ngezabe anankiray ho an'ny olona atonga azy anana risque araka le resakitsika teo ka mitodika manokana eto zany amin'ny tsy tiako le teny hoe mpitondra fivavahana fa ireo mpisehatra amin'ny ara-piangonana any fotony mihitsy isika no en contact ny vahoaka maraina atoandro arivo isika no mahalala tsara ny maharary ny olona any donc zany ny amverina am'le teny telo hoe efa reko fitarenana io ka de nidinao zao Jehova ka rehefa nidina izy dia tsy hoe izy no nandehandeha teny fa miantso an'ny Mosesy izy mba ho irany ka isika no napetraka ozy izy pasteur Zakary Tsivoery zay tsy adiniko mihitsy nanoratra tantarany any lava hoe isika ozy izy napetraka amin'ny toeran'ny Mosesy zay misy le terme nampiasaina izy moa le Mosesy tsy hoe titre amboninahitra fa le andraikitra zany ka ny afahantsika ny ahora moa zany tsy hoe misolo vava ny mpiangona fotsiny eo anivon'ny fitondram-panjakana fa raha ilainy zany tsy maintsy mila mitsangana isika ampahendrena tsy misy resaka hoe fanaovana herisetra fa ny fitondrana ny feon'ny olona satria reo olona reo tonga am'le fitenenina hoe sans voix tsy misy olona mpitondra ny teniny na de misy tokony anao an'izany azy de isika no antenaina faharoa manaraka an'izay mila ampahafantarina ny vahoaka ihany koa areto zany le resaka connaissance tsy haiko filazana zany général be
ny zoan'ilay kristianina maha-citoyen azy satria tena ninina tsy napetraka ao anatin'ny ignorance le vahoaka rehefa ao anatina ignorance le vahoaka dia mora ny mangalatra azy sy ny mamitaka azy sy ny mamerivery azy dia manana responsabilité koa zany amin'izay fotoan'izay ny mpitondra fivavahana na ny pasteur ny ambanivohitra na mopera sy ny sisa eo amin'le hoe ahoana ny ampiakarana ny au moins ny fahalalan'ny olona ny amin'ny zoany eo anivon'ny firenena ary ahafahany mitaky na zany tonga dia raha amin'ny lafiny pratika izay zoany faran'izay kely indrindra satria tsy fantany akory hoe keve manana zoany zany a keve za afaka manao an'izany dia anjarantsika zay zavatra ny azy zany tonga dia zay pragmatika zay mandra-pahatonga amin'ilay tanjona tenen'ny pasteur Hubert teo hoe manao tache d'huile sy mataratra fa ny azy zany le dans l'urgence aloha zao manoloana ny urgence maika dia maika amin'izao fotoana zao a tokony omena fampiofanana parallèle koa ny pasteur sy ny mpitandrina amin'ny domaine pluridisciplinaire ivelan'ny théologie mba ahafahany manampy ny olona amin'izay mba minimum tokony fatana zay eo fa dia misaotra ny pasteur dia araky ny teninao zay mbola be ny zavatra ho azo resahana tsy vitantsika androandolo dia apetrakantsika amin'ny fotoana manaraka ny tapany faharoa fa makasitraka tsika rehetrarehetra nanaraka nandritra ny adiny roa sasany latsaka angaringidiny a tena fidèle hatramin'ny farany nareo ifonana ho an'izay te hiditra fa tsy tafiditra daholo efa nyteny aho hoe voafetra ihany fa arakaraky ny filahatry ny fidirana eo dia amin'ny manaraka manao misimisy kokoa zay fa dia mirahasoa pasteur dia misaotra betsaka pastora dia manao ny mpanaraka izao fanarana izao. Saotra tompoko